namorona an'ilay indrema hoe inona zany ny inspiration e mbola tsy hainareo zay dia azavaiko tsara dia zay ny antony anazavana ny rythme ny inspiré anazy zany dia ny rythme sakalava mazava tsara hirahira somary indraindray iraindrala miantso tromba indraindray iraindrala zany eny ampiandrasan'ombeny zay mazava be zay dia ny inspiration amin'ny alavan'hira zany dia ny zanakira eny mpavoatra ny akoatran'izay moa zany ny resaka tononkira zany dia hoe mapiditra le bandikely avy eny ambanivohitra dia mandeha maka eny andrenivohitra tany ambanivohitra ny dala il était quelqu'un dia rehefa teny andrenivohitra izy dia lasa tsy misy dikany nefa izy loham-pianakaviana sady lehilahy mahatonga le hoe le ndrema dia izy hoe ndrematoa na hoe lamatoa zany ary dia tononona ao anatiny ao ny tanànanakazo malaza tanàna ray any avaratra Ambohimanga dia misy an'le hoe rahalay telofera le ray aman-dreniny satria tamin'izany zany ny mpiasa amin'ny mpanjaka sy ny andriana dia izay miasa viany no ao anatin'ny fitondrana azonareo tsara zay dia tsara raha ohatra ka dia ampy agnam'izay zay dia zay ny feel good zay ny feel good be koto ny resaka momba an'le ndrema lasa hono le ndrema zanakalahy indralay telofera dia alanakazo malaza iao dia mamaly nareo iao zay mihitsy tsy resaka ambatona yaourt io mahirany zay limitation à 2 vitesses ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo dimy I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondroka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault mifandarana nefa dia tsy mialo mizaha nefa rehefa iny nefa nata olona alasina hitarana lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 9 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zeloniny fa tianareo foana Mahasana ny tontolo-piainanao. Orange. Miarabantsika rehetra ny tokantrano any fa mirabana eny fa na ny ato anatin'ny fandarana mivantana ary ato anatin'ny Facebook ato dia naiza toerana misy anao dia ampitsikina no hiarabana ianao sady mitsikitsika any zay zaresa ampitsikina no hitana miarabanareo maniza fotoatra misy olona miteny ampitsikina hitana iarabanareo mba nisy motomototra be ohatra zao ohatra le mpivarotra ray hitako tary zay misy soratra eo amin'ny anany hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo eny mifalia nefa le raha matao tena milonjolonjo be mihitsy mivarotra eo an-tsenany io dia gaga inona fotsiny zany ametahana le soratra reny fa tokony mba mitsikina mba hitsikitsiky mba hitsikitsiky izy ao amin'ny moavy na hoe fanentanana ho an'ny olona fa tsy voatery izy tsy voatery ka miarabantsika rehetra aloha amin'izao alakamisy masina moa zany amin'ny tian'io ity Larisa fa efatra amby folo volana aprily taona 2024 eto moa zany le anisan'ny hoe zavatra mafy ho an'ny kristianina satria eto le ninanan'ny tompo nandraisan'ny fanasana farany tamin'ireo mpianany 12 lahy talohany namadiny Jodasy le mpandy fokasy an'ny tompo ohatra mivelana ihany koa aloha le Jodasy satria vola 30 ariary ve tsy ariary manko fa 30 fotsiny tamin'izany no ety namadihana ny tompo le 30 tamin'izany ana izany raha tena kely ihany le izy nanenina ihany moa le reta ty arina mba ho fanafotana le hoe nanorenana ny Jesosy ny fanasan'ny tompo moa zany nitsaroana rehefa hoe alakamisy masina ohatra izao resana moa reny raha resahatra ny zany zavatra malaza sy zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao le izy dia afaka resahana foana naiza misy anao nisy nanontany ihany teo tamin'ilay resaka ory avamanana teo fa toy izao kely ato anatin'ny rivotra aloha ilay izy manam-pampianatrantsika an'ireo namana izay miditra amin'ny vatana ho avy eo ihany koa manko mandaka hitondra hevitra efa nomaniny dia aloha izy tonga mihitsiny dia ataontsika aloha focustsika da zany le ory avamanana aloha zany raha fijeriko anazy dia toetra ratsy izy io ary io matetika liavanao ihany no manana an'izay fialonana aminao zany nefa ny zavatra dia tena hoe misy raha iraisana izao ve Larisa dia tena inona no hoe tokony antony fampialonana ao anatin'izany rehetrarehetra izany
toetra araka le tenen'le namana anankiray hoe toetra ny olombelona rehetra manana an'io daholo fa toetra fialonana kely io zany ny hoe ambonimbony zany hoe efa misy sary potra potra kokoa le hitaky ivelany salama ragoty maneny be anao ao izay le tsy fazafady fa le tsy voavony le retour atao retour tany ya mirabe salama ao Paris mbola tsy mahazo retour rivotra atao anatin'ny écouteur ako zany efa nivonoko ny retour stream de atao hoe azo atao hoe faly any zany miresaka anareo eto eny efa na izany ary aloha ao anatin'ny alahelo any satria misy fahoriana ny fianakaviana amin'izao fa any anatin'ny MP ny fianakaviana angamba no fampiresahana an'le izy fa mba hoe ampitaina fotsiny ny resaka alahelo rehefa ao anatin'ny fahoriana tahaka an'izao avana akaiky dia akaiky mihitsy de miresaka an'le resaka ataonareo loha hevitra teo avereny kely hoe avereny kely re mandeha atanatyle resaka natao fa ohatrany hoe ny fifandraisana tsy haiko fialonana sy nitry zany resaka ory avamanana ny resahanay teo raha goty eny alefako fotsiny fa tsy maheno toronareo ako zany hoe ny anatin'ny fifandraisana amin'ny samy olona tao anatin'ny fivoaran'ny fiainana iresahantsika an'le hoe fahasairanana iresahantsika an'le hoe fifandraisana sy fifankatiavana fifankazahoana amin'ny sampiavana fifankazahoana amin'ny mpinamana fifankazahoana amin'ny piraikilasy ny sisa no nahavoataizantsikelikely ny antanàn-dehibe amin'ny ankapobeny ny fisian'izay resaka fitsiriritana fialonana sy toetra avoaka momba izay zavatra izay sy n'le hirana nary manao hoe ray tanàna mifampilon'olona nitakorizika ihany ray tapo mifampiavinavina nitakorizika ihany ray kilasy mifangarika nitakorizika ihany ny mpivady manao divorce marina nitakorizika ihany remo inone fa iny netina lazaiko ana be zesta ohatran'inona tsy de tena tonga de miseho milay le voambolana samy hafa isika matetika tsy mba miresaka hoe nandresy le anankiray fa ny tenentsika de hoe resy le anankiray amin'ny ankapobeny na ny anahy io ara zao jereo raha manao baolina zany ny ekipa anankiray de le resy ny tenentsika mialoha de le maresy ohatratra zay angamba aloha fa sady de tsy maheno rivotra anatin'le retour stream manko le tsy raha mahandry okay ary izy efa zafa nanao pozina be koty be mihitsy ato de kay tsy mbola nisy sary le tamin'ny voalohany ohatran'izao iverenana kely fotsiny le teo na de smart tsy de mazava miarahabatsika rehetra somary tsy de mazava moa zany de ohatran'izao le be koty teo zay ataoko teo okay averina mankany aminareo aloha de rehefa aveo de mamerina miantsonday misy koa godara karazana tranga ohatran'izao hoe misy olona zany zany hoe nahazo zavatra tamina fomba tsirariny de mantantena ny olona hoe ny olona le manao ny tsara zany hoe fa maninona ako no mba miezaka manao ny tsara amin'ny fiarahamonina sy amin'ny manodidina nefa izy indray ohatrany hoe voatao kokoa misy fitahiana kokoa zany makany amin'ny fitahiana sa de amin'iny izy menteny hoe miangatra avy amin'ny fiainana tsy haiko hoe misy fialonana kely any avy ao anatin'le izy sa fialonana ihany koa zany ka fa misy olona nge hitany larisa maka mieritreritra hoe raha manao an'izao de tokony hazo an'izao nefa tsy any amin'izay le ny afaran'le zavatra ka misy nefa karazan'olona tena miezaka izy miezaka mihitsy ka tena manao farany zokany tena ohatrany makaly raha le manao tsara fanahy fotsiny ny azon'ny zavatra zany ary moa misy hoe mangalatra mihitsy mangalatra mihitsy ny ao anatin'le izy ka izy io aloha zany zareo toetra ratsy ny ory avamanana vokatry ny hoe fialonana anaty izy io de ny olona rehefa hoe ory avamanana izay de lasa manana faniriana ratsy ho an'ny olona hafa foana izy ary tsy tiany mihitsy ny ianao zany larisa hoe no ambony no izy zay ny teny hoe aza famaritana no resaka hoe ory avamanana io na resaka fofon-tsakafo io fotsiny any larisa ohatra ka ohatra hoe tsaratsara ny lokanao atsy mety voanjobory tsy nakisoa ny anazy anana rony de efa elo reny aminay kely tsika mba amse milay manao laoka matsiro foana isanandro mahazo radio ele tsy le retoriko satria tsy maheno mihitsy azo rehefa miteny tsy manino allo io ndray ary ako miverina amin'le fanazavana resaka ohatra solo mamboarina tsara ny sary zao
le resaka ataonareo tonga dia toizatoizana fotsiny satria tena tsy maheno anareo dia tsy manao le resaka ohatrany miadevitra kely iny moa zany efa ndesana hatramin'ny maly iny hoe le fidirana mivantana am'le resaka stream sy am'le resaka radio zany dia mba miresadresaka ohatr'izao fa raha vao le miditra dia manjara ohatrany mamasina aloha iverenana fotsiny hoe fiarahamonina sy fampitaizana amin'ny fiarahamonina le izy za zany mampirisika ny olona foana mampirisika ny tanora mampirisika ny ankizy foana raha mbola misy apahana fahamarinana ao aminao ary raha mbola misy apahana toetra hoe tsara taiza satria za nyresaka tamin'ireny hoe misy ny crise politika samihafa misy ny crise sosialy samihafa le eo indrindra zao ohatra dia efa manahirana be le izy am'le hoe ao anatin'ny tontolo politika dia lasa misy izay kisarisary voataiza izay anareo mpanao politika mihaino za mpiteny politika foana tsy dia mampaninana ana loatra no miresaka an'izay satria izao mila alana sarona le fomba firesahana an'izay fa za isaka miresaka ohatr'izao dia misy miteny tandreny miresaka amin'izany fa tsy tiany olona sisisy zany zay koa manao antsika misy miteny olona le izy azontsika tsara ihany kanefa ny ao anatin'ny fitaizana ara-piarahamonina dia inona moa ny atao hoe fitaizana ara-piarahamonina mba hampandrindra tsara ny fiarahamonina ka misy mitantana ny fiarahamonina ary dia ny fiarahamonina no miaramonina inona moa zay mpianatra lalàna rehefa tena adika amin'ny teny anankiray midika an'izay dia hoe politika inona moa ka zay lasa sombaina tamin'le fomba fiaina taty aoriana le teny nefa ny dikan'le teny dia ny fitaizana ny olona eo amin'ny resaka tsotra indray io zany miverina amin'le irananary ny tsara ao anatin'ny toetran'le olona anankiray lasa miaratsy eo ampitazanana ny olona manana toetra tsy dia tsara mahazo zavatra mahazo fahasambarana mahazo vola kanefa tsy ny rehetra ny ohatran'izay dia raha ao amin'ny toetr'olona anankiray misy apahany tsara ao aminy lasa miasimba dia mazava ho azy fa eny amin'ny mpiarahamonina sy ny mpiara-mianatra sy ny mpiara-miasa lasa misy zavatra tsara be dia be tsy tena mipotra fa ny ratsiratsy matetika no mipotra averiko mankany indray dia miverina miaso fray rehefa aveo fa lasa atao ohatran'izay indray le izy ny androany aloha satria tsy interaktiva fa tsy nareo okay ary ny tena loza amin'ity resaka hoe ory hava-manana ity raha Larissa Asarmandry ny Renaissant dia le hoe olona akaiky anao ihany matetika ny tena manantanteraka an'ilay izy hoe ao ny havana ao ny namana akaiky dia lasa ihany aloha saina maheno an'ilay izy fa dia ahoana loatra misy koa karazana hoe mijery fotsiny misy koa karazana hoe mijery fotsiny zany hoe tsy mpiavana izy fa mijery fotsiny dia ohatrany tsy azo azoko fotsiny tsotro izao ohatrany hoe raha vehivavy sao dia fa maninona rezy ohatra ny tsara tarehy ohatra zany zavatra izany fa maninona izy manana toerana ohatran'izao fa maninona izy no ohatra hoe zao sahatra izy dia efa manana ny karazana zavatra ohatra izao zay zavatra tokony hoe ianao foana zany no imasoanao imasoy foana ny ianao ny hafa ianao tsara no mijery ny hafa ho fivoarana ho anao zany hoe raha manana izy zany ao koa zava mba ezaka mba hanana zavatra mety hoe mitovitovy azy fa rehefa tena diso mifaninana koa nefa zany hoe mihoatra iny zavatra entinao iny hoe entinao ivoarana dia lasa toetsaina tia mifaninana be ny any anatinao any dia lasa manimba zavatra indray le izy ny trangan-javatra rehefa hoe loatra ohatra hoe tia loatra tendakanina loatra miana matsiro loatra matory loatra dia lasa makany amin'ny aratsiana indray izy amin'izay fotoan'izay hoy zay moa zany le fitenenanao anatin'ilay izy dia akoatr'izay ihany koa moa zany misy resaka ohatra na eo amina sampanakato ary misy koa izy ity fa mampalahelo indraindray tsy afenina moa zany hoe ohatra mba mahazo contrat betsaka ohatra zao Larissa dia iny dia efa miala Larissa dia koa mampiseho laika lundi de Pâques feno atena daholo ty tsena rehetrarehetra ity dia izany zao dia nivitsy hoe toe-tsaina fomba fisainana tsy mety mihitsy zany Larissa efa minka samy miezaka ianao tsy tiana tsara an'ilay kanto ataonao any sy ilay vokatra omenao any dia ny namanao mpanakanto hafa indray ve no ataonao ohatr' izany efa dia samy mpinamana ny fampiteny moa zany hoe ela olona frère ke laraka dara ela indray tena mpanakatry mahafinaritra tsara mihitsy ena indray Larissa tena anabaviko tsara mihitsy ianao ka mahay miry ianao amina fandarana mifoaza sy ny sisy ireny efa ny ariam-bahatra aria velo antso raha tonga ianao dia tena hikapokapoka be foana lasa mety hoe tsy hampirindra le izy fa ilaina kely ihany iny tsy indraindray enina ohatra ny
amin'ny fiainananao tsy voatery ho faly foana tsy voatery hoe faly anao foana zany misy fotoana zany ianao rehefa sosotra tsy hoe tonga dia hoe ampiseho toetra anao foana misy fotoana somary milefitra kely tsy maninana dia efa ianao hoe marary be anao any anatinao le izy fa io anjarany tsirairay fotsiny mijery an'izy io zay moa tsy tenitsony amin'ilay hoe hovainy toe-tsaina sy ny sisa satria efa ela aloha ny tenenana an'izany tokony efa zavatra hafa indray no hatsarainao anatin'ilay izy amin'ity resaka ory havamanana ity tamin'ny herinandro ako namoaka an'iny teo amin'ny rindriko mihitsy namoaka an'le hoe betsaka ny ory havamanana nefa ankehitriny koa dia betsaka ny manana izay be havana ory averina tsara misy ny ory havamanana fa ankehitriny dia misy ny manana dia be havana ory efa vonoko le aty enonay tsara le resahana godara teo dia zao kosa nesanetsany da zao nge daza be amin'le resaka hoe mpanakanto misy ny ty daza be le olona mahay mifampirarahany amin'le olona mikarakara raha ohatra resahana zany zao ohatra zao artiste amin'ny ankapobeny zao za le ty tsy mahay minegosie amin'ny mikarakara raha ny tena marina eo zany tsy voatery eo manajera makamo be manko le terme hoe manajera rehefa miresadresaka amin'ireny le mpikarakara reny fa ny zavatra tena olana tsapa ohatra nahako amin'ny mpanakanto anazy dia tsoroko ampahantsorana mihitsy na fa misy ny mpanakanto hitako hoe mahay minegosie any amin'ny mpikarakarana izy misy ny mpanakanto ohatra any amina resaka fakana contrat zany amina resaka événement amina resaka mariage samihafa resaka fitendre ary fantatro reo bandy rehetra orchestre sy fitaritarika orchestre reo zany amin'ireo le hoe mpanao événementiel reo zany lasa misy olana kely ny fifampijerena noho ny antony hoe tsy ilay tena hoe manana an'le talenta no mahay miresaka maka an'ilay fifampirarahana zavatra irahantsika mihany zany Claude François efa raisiko ohatra teto foana Claude François dia niteny foana hoe un très très grand artiste et logiquement un mauvais homme d'affaires amin'ny ankapobeny ny antony concentré be any amin'le resaka zavakanto dia raha ny tena izy sahirana raha izy indray ny andehanao ny fifampirarahana samihafa rehefa miresaka be dia be ny ohatraohatran'izay eo amin'izay zany miteraka an'le resaka tsy fifankazahoana po sy fifankazahoana mpanahy raha ohatra ka misy mifampitazana ohatran'izao le izy aloha zany tsorona fa ao anatin'le tontolony resaka zavakanto ao anatin'ny tontolony resaka fiarahamonina ao anatin'ny tontolony asa dia mbola misy ny olona tena mandeha amin'ny hitsiny dia mbola mandeha amin'ny mpitiavana mbola mandeha amin'ny fahazotoana miasa fa eny amin'ny fiainana eny tsika mahita ny tena daza be koa nge raha vao misy olona anankiray nge ka vetivety izy dia manana dia eo indrindra lohany le tsy mazaka mahatonga an'le mizesty le hoe mizesta moa zany eo koa ary le définition dia mbola vao manahirana be ihany koa satria le mizesta zany dia mampidera amin'ny hafa hoe jereo tsara fa mbola voany amin'ny ankizy kely eny tokotany dia misy ny toetra tsara ifampitaizana fa misy ny toetra ratsy efa hitaizan'le olona sady raha ankizy kely manana kilalao zao dia hoe Larissa avy ty kilalao kilalovy dia mbola kely izy dia ty za manana kilalao ty ny kilalao kilalaovy dia nefa rehefa misy milalao eo ka misy ty fakazona dia petiko modiny ana dia reny ankizy kely reny rehefa mitombo dia tsy maintsy iny miteny hoe iny ty ny kilalao kilalaovy iny no mikoty an'le sipa dia miteny koa hoe ty kilalao nefa efa tsy zazakely tso dia lasa voataiza zany le akely na rehefa lehibe ary izy dia raha ohatra izy lasa tsy manana satria nomena ny zavatra eny aminy rehefa mbola kely dia sahirana izy tsy manana dia mety toetra ratsy amin'izay tia ny azahoany zavatry le atao hoe zay tia amin'le resaka toetra amin'izay zao tsy na hoe reny olona reny raha ny tena marina rehefa mahita manamanana noho izy Chez Jumbo Escar, on met le paquet pour Pâques. Et pas que! Venez faire vos courses le samedi 16 avril et gagnez non pas un, mais 2 paquets surprises de Pâques. Dans chaque magasin Jumbo Escar, dans tout Madagascar. Tirage au sort à 11h tapantes. Rendez-vous en caisse. Courez vite chez votre magasin Jumbo Escar. Vous serez peut-être parmi les chanceux. Jumbo, je t'aime trop. Fantatro ve fa misy pneu tsara sy mifanaraka amin'ny teti-bolanao? Tena matotra ve?
mbola tsy hainao marina ny pneu Nankang. Nankang tena azo itokisana, matanjaka ary maharitra. Nankang maro isafidianana ho an'ny fiara rehetra toy ny fiara fitaterana, taxi be, 4x4, fiara tsotra, camion, moto ary scooter. Na ho an'ireo mpifaninana aza sady afaka jifanao eny amin'ny mpanjara sy mpivarotra pneu manerana ny nosy. Mendrika ho anao ny Nankang. Inona daholo vadika tsy mitovy rehefa ataonao kalina be tao reny. Mafantatrao fa sarobidy zany norme dans repas zany. Mampiasana amin'izay kaly beton manara-peno. Itovy mandrena zavatra tsara ho an'ny taranaka vita malagasy. Te hanatanteraka ny nofinao ve ianao? Matoky ny tenanao. Atanjao ny saina, miasa mafy fa ho tanteraka izany. Ny olona manatanteraka ny nofiny dia manao Aigle d'Or. Mianjaika ny collection nofy, izay noforonina tanora malagasy manan-talenta efatra mivondrona amin'ny design in action. Ny collection vaovao nofiny Aigle d'Or dia misy ho an'ny tsirairay ary natao ho an'ny fotoana rehetra. Arao tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba ahafantaranao ireo vaovao izay mety hatanteraka ny nofinao. Aigle d'Or. Les fêtes approchent à grande vitesse. Vous ne trouvez pas que c'est le moment de faire des rénovations? Vous cherchez un bon plan pour vos travaux? N'hésitez pas à visiter les magasins Bricoland. À part les produits de qualité, des cadeaux sont soigneusement préparés pour vous. Et oui! Du 1er au 17 avril, venez faire vos achats dans les rayons quincaillerie, outillage, peinture et jardinage et gagnez un bon d'achat sur tout le magasin ou un chèque cadeau jusqu'à 200 000 arias pour vous ou vos proches. Parce que chaque année, on fête Pâques autrement avec Bricoland. Offre soumise à des conditions. Bricoland, tout pour l'habitat. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique. Optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Ny orinasa stara amin'olotra ho antsika Camion Touritas 2022 ny talata 10 vola aprily ao Analavory eo alohan'ny commune, ny alarobia 13 vola aprily ao Antananarivo eo amin'ny terrain de basket ao alohan'ny commune, ny alakamisy 9 vola aprily eo Soavinandrina eo atokotany district. Manomboka amin'ny ray ora tolakandro ho hitantsika amin'izany animation podium sy animation Gino THB ary Doppel iarana amin'ny Eric Fouet sy Baron izay azahoana loka PDB tsy misy vidim-pidirana. Eric transperce la défense adverse. Eric, dîner. Juste un dernier jeu, maman. Waouh, le jeu est complètement relancé. Avec juste 30 secondes à jouer, peut-il remporter la partie? Il l'a fait! But spectaculaire! Formidable, Eric! Coca-Cola. Rehefa matsiro be zany fety ato zany a. Rehefa eo ange ny paty matsiro akoho milay foana e. Akoho lay mivoritra fa crevette koa ny tena masaka. Pansa be. Na crevette na légume samy eo forme tsara ka. Ary misy tsara reno fa tsy omsono ny toerana. Tsy lay zay koa angamba te style. Plan nouille matsiro salona ihany ho tena norme. Na tsiro akoho, na crevette, na légume, na omby. Mety aminao tsara ry nouille matsiro salona rehefa nona e. Na ny vidiny koa aza poinsa be nouille matsiro. Fety Pasika miavaka aty amin'ny Akourdig. Fihenam-bidy goavana no hitanao aty amin'ny centre commercial Akourdig mandritra ny fety Pasika. Mahatratra amin'ny 700 peso koa faingana ary sautage. Misy ihany koa ireo bonus spécial vacances en parc Milalao. Akourdig, les toeranao anao. Ocalou présente la grande chasse aux œufs au skatepark Intamin le samedi 16 avril à partir de 9h. Des vrais lapins dans le jardin et beaucoup d'activités au rendez-vous. Ateliers créatifs, ateliers cuisine, danse avec Monsieur Lapin, des jeux kermesse et beaucoup d'autres encore. Un cadeau pour tous les participants. Inscrivez vos enfants maintenant chez Ocalou La City au skatepark Intamin. Sponsor Kinder, Gino, Nutrizaz, Kubain, Anapobar et Namusli.
Yamaha Crooks mifety ato amin'ny Yamaha Bicycam. Amty pasika 2024 ty tongava mividy moto Yamaha Crooks ato amin'ny Yamaha Bicycam ary mahazo kasika intégrale ray maimaimpona ao amin'ny Yamaha Alarobia ny fotoana ny 14-15-16 aprily ho avy zao. Vonjovonjeo fa ireo 30 manjifa voalohany eny an-toerana ihany no isitraka io tolotra io. Isy lalao azona loka maro ihany koa eny an-toerana. Miandry ianao zahay eny amin'ny Yamaha Alarobia ny 14-15-16 aprily zao. Filan-kevitra 032 05 279 42. Miorena tsara aza miova FJKM mavinanty Epolo Malala voka dehibe ny fiangonana ny alahady 17 aprily 2024 koa manainga antsika fiangonana rehetra ho tonga ifanotrana sy anome voninahitra n'Andriamanitra. Aza dino ihany koa ny alahady 14 aprily no anjara voka dehibe ho an'ny zanakam-pelezana koa manentana antsika zanakam-pelezana rehetra ho tonga maro ety an-tanindrazana. Tadidio ary 17 aprily voka dehibe ny fiangonana 14 aprily voka dehibe ny zanakam-pelezana eto amin'ny FJKM mavinanty Epolo Malala izay anentanana antsika ho tonga maro be. Alo avy tsara ny apahafolo ny vokatra rehetra avy amin'ny vona fafonao mba ho tahiny Jehovahandriamanitra ao ianao amin'ny asa tananao rehetra izay ataonao. Cadeau PDP raikitra mifanenjehana promo. Amin'izao fety mipaka izao mahazo 20 mega isaka mividy B500 ianao. Mbola miampy cadeau roapolo isan-jato ihany koa. Ravidiana amin'ny Orange Money Zany rehetra zany amin'ny sarany 500 ariary monja manakely 420 ora be izao. Zany hoe azo ampiasaina hatramin'ny ampy isony ora mividiananao azy. Antsoengy anary ny 144 dièse na 224 étoile 1 étoile 1. Tolotra manakely hatramin'ny 20 aprily. Mizara faniana hatrany amin'ny paka. Orange. Iza ny tsangatsangana araka amin'ny dada sy neny amin'ny lundi de Pâques. Merci neny amin'ny surprise. Fa mba manampy ametiana sy mikarakara sakafo nareo amin'izay Nefa zany anaraka ny metseny sady any amin'ny leader prize. Sakao kakatia. Ao makate glacé. Tiako fromage blanc efa mamy ho anaovantsika dessert. Reto misy karazana hena ataontsika grillade. Misy safidiana chocolat de Pâques eo. Tsy adino le sac isotherme. Afaka hiala voly tsara ery ny ankohonako. Leader prize. Mety bien. Fotoana izao ijerena Novegas ao amin'ny bouquet Canal+. Leader Price vous donne l'heure. Il est 8 heures. Leader prize. Mety bien. Tonga somatsara eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Alakamisy 4 ny volana aprily 2024 manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasantsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Tontolon'ny fizahantany no anokafantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity. Ny sokatra ny lanitra ho an'ny Nosbe omaly no nigiadona tao amin'ny seranana iraisam-pirenena ny Nosbe. Ny fiaramanidina voalohany nitondra ireo mpizahatany misy 7,700 avy any Italia tonga hiala sasatra sy izahantany ao amin'izany tanàna ny Nosbe izany. Izay indray zany vao niverina ny sokatra ny lanitry Nosbe taorian'ny ady izay nifanaovana tamin'ity valanaretina Covid-19 ity. Tonga tany atoerana ihany koa ny ministry ny fizahantany moa nijery akaiky ny fizotrany fanarahana ny fepetra rehetra mahakasika ity fisokafan'ny abakabaka any amin'ny faritry Nosbe ity. Ijanona eo amin'izay resaka fizahantany sy fitanterana izay ihany tsika fa ijanona kosa eto an-toerana ihany makasika indrindra ny fiomanana amin'ny fetin'ny Pasika. Izay indrindra dia nanambara ny teo anivon'ny DGSR na ry zareo misahana ny sécurité routière fa dia nisokatra zany ny fanaovana ny fitsirihana ara-teknika ny fiara ny asapotsy izao manomboka amin'ny 8 ora hatramin'ny 3 ora tolakandro izany natao dia mba entina anampiana antsika rehetra izay mikasa ivoaka n'Antananarivo renivohitra sy ny any amin'ny faritra rehetra any ankalaza izany fetin'ny Pasika izany ampilaminana toerana fitsirihana ara-teknika misy 520 no iasa amin'ny andro asabotsy io manerana ny Madagasikara. Nanambita trano moa izy ireo fa dia hoentitra ny fanaraha-maso ara-teknika ny fiara amin'ireo lalam-pirenena rehetra eto Madagasikara.
Iresaka kolotsaina isika 30 taona an-tsehatra Injakatiana ny taona 2017 no nanomboan'ny niditra an-tsehatra teo amin'ny mahamaty anina azy amin'izany tontolo ny zavakanto izany. Omaly dia nitondra ny fanazavana makasika ny fanomanana ity lalonana goavambe fankalazana ny faha-30 taona ty izy. Nanoloana ny mpanao gazety tetsy amin'ny Ivokolo Analakely tetsy niaraka tamin'izany moa ny teo anivo ny Life Brod izay mpikarakara ity lalonana ity. Nanambara moa tantely fa dia ho hafa tokoa ity seho ity satria dia amitina ny 30 taona an-tsehatry Injakatiana ny fampisehoana rehetra izay ho tanterahana amin'io andro ny 20 ny volana Mey io. Isy ihany koa izy ny vahiny tsy ampozina maro be hiaraka ampiara-peo amin'izany. Eo amin'ny vaovao an'ny fitsarana Ramatoa Randriamaro Arnique no filohan'ny fitsarana vaovao any amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Vatomandry. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny teo tamin'ny alalan'ny lalona mpitsarana manetriketrika mitana ny ampahany be indrindra amin'ireo raharaha tonga amin'ny tribonaly ao Vatomandry ny resaka ady tany ary miseho amin'ny endriny maro ka lara-pahamehana ho azy ny fampianana izany sy ny fampahafantarana amin'ny vahoaka ny lalàna mife ny fangatahana ny tany mba tsy isiny ny tandrevaka sy ny mba tsy isiny intsony ny tandreva anteraka izany olana izany hoy ity Ramatoa filoha vaovao an'ny fitsarana ao Vatomandry ity. Pejy fanatanjahantena no anakatonantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity. Niondrika tamin'ny 20-30 nanoloana ny Zimbabwe ny maky latsaky ny 20 taona ny Madagasikara tamin'ny lalao manasa-dalana angalana ny tapakila andehanana any amin'ny fedinany amboara eran-tany latsaky ny 20 taona na fantatra amin'ilay anarany hoe fifaninanana hoe trophée Bartes Omaly tolakandro no nanatotosana ny lalao tany Nairobi Kenya tany. Tapitra teo zany ny lalana ho an'ny makian'i Madagasikara mikatsaka aka ity tapakila andehanana any amin'ny lalao amboara eran-tany ity fa dia Zimbabwe zany no afaka tamin'ny ny fanandrana tamin'ny tsika mionina amin'ny lalao fedy toerana sisa ny makian'i Madagasikara. Fa eo amin'izay resaka fanatanjahantena izay ihany ny Kiondo Omaly ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena niaraka tamin'ny fianakaviam-ben'ny komite olimpika izay notarihan'ny filohany sy teny Randriana Soloneko fanomanana sahady na efa tara mihitsy ary hoy ny filohan'ny komite olimpika ny lalaon'ny nosy izay ho tanterahana eto Madagasikara ny taona 20 sy 20 avy izao. Omaly no nanomboan'izy ireo ny dinika ny resaka teknika rehetra amin'ny fanomanana izany lalao ny nosy amin'ny taona 20 sy 20 izany. Ankasitrahako ianao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao teto amin'ny heure du jeu tamin'ity maraina ity. Manasa antsika rehetra hatrany mbola anjoy tsy tampaka ny fandarana rivotra ary dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra amin'ity alakamisy masina ity samy ho tahian'Andriamanitra. Seria. Leo be. Rivo baovao. Se rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Miraba Larissa, miraba Kotara, miraba. Salama pada kamu. Adinko le tin tunna tsika sela teo. Avelin-kina. Mandro no teo amin'ny tany sorika teknika. Mandro ny Renaissance aty sponsor. Ia, ty alakamisy masina androany efa natsidiky Kotara teo moa zay zavatra zay. Nandrenan'ny tompony. Ia. Ny fanasany izay fotoana farany rano sakafo tamin'ny mpianany 20 lahy mialohan'ny mbola niarana sakafo tamin'ny tomo zany mbola niaraka tsara mihitsy dia avelirina madika ny tompo amin'izay tsy ho tasy ilay mpandy fokasy tsy nadadiditsony fanontaniana ny ray aminareo reto no amadika dia mbola nanontany any rajodany ray zafady ny raikitra mifanendrika indrehany
Tena mety bandakama mihitsy zao zany fa raha nitoetra bandakama atao ampiasana. Le ringe bandakama mihitsy. Fa reo miloha ambadaka eo marina hoe asiko fera ve dia izay hoe le atao hoe mipasika nefa malama. Zay hoe tena izy na veterety. Aza mba manao lazalaza fotsiny saika. Fotany nisy efa nisy teo. Avy hatrany dia maso miteny e. Tonga dia teo. Metsika mihitsy ako fa valala eny an-danitra angamba le matokana izy ny idiran'ny valala angamba ny réacteur. Meraba badekam. Meraba namana Randriamasinoro. Ny baolina kitra dia aloha tantaraina ihany aloha tamin'ny omaly raha niona ny ekipan'ny Liverpool sy Benfica dia 3-0. Izany hoe baolina 3-0 niady le izy satria nitarika aloha Benfica dia nisy ny fanantenana dia nefa avy eo tsy tadidiko soa satria tsy nijery le match ahako fa 3-0 dia tafakatra ihany Liverpool zany amin'ny isa enina bizao fa le baolina anankiray ho an'izay nijery satria nahita ahako dia izay ny tena raha be tao anatin'ity resaka baolina ity omaly. Manchester City ny ao tamin'ny Atletico de Madrid tsorina aloha fa teo am-pijerena dia efa maka Atletico de Madrid satria mahafinaritra Diego Simeone le entraîneur fa tia nahitantsika an'le baolina hoe balitany tsy ambinina aloha anankiray voalohany fa rombo be ny baolina tena rombo be le baolina aloha zany nisaraka tamin'ny isa ohatrany oatra dia tafakatra Manchester City satria nandresy ray notsimisy tany amin'ny match aller fa rombo le izy rombo ahitana zavatra tsy mety amin'ny resaka baolina kitra ihany le izy kanefa azo atao hoe micomprendre le bandimpanao baolina ihany tao anatin'ny minitra farany ary ny arrêt de jeu tamin'ity lalaon'ny Atletico de Madrid sy Manchester City ity dia naharitra 1:10 minitra. Izany hoe tena sahirana le arbitre satria nahatratra tany amin'ny folo tany ny karatra mavo dia nahazo karatra mena anankiray ny bandin'ny Atletico de Madrid ho an'izay nijery zany dia izay fa dia ny demi-finale zany dia ahitantsika ny Villarreal iona amin'ny Liverpool dia Manchester City iona amin'ny Real. Zay le izy zay le demi dia amin'ny 27 avril ny demi dia ny match aller atao any Manchester City sy any Liverpool ny aller dia ny retour 4 mai mandray Villarreal dia mandray Real. Zany hoe Angleterre contre Espagne zany izay efa mampatsiahy antsika ny tany amin'ny 12 taona lasa tany hoany teo eo ny demi-finale ka dia toy izay fa raha mazavazava moa zany dia iverena kely rehefa avy eo rehefa tsy fahatelony sy any amin'ny 5 ihany fa niatrika karazana conférence sy adi-hevitra ako omaly tany amin'ny toerana atao hoe Inalco toerana fianarana université izy io ity no afisin'le izy ity hitanareo io lohateny io dia hoe Madagasikara mai 27 jerena ny tantara momba ny fitrangany jerena ny lafiny ara-piarahamonina jerena ny lafiny ara-pianarana dia nisy ny sary dia nisy ny soratra dia anisany nanao intervention tao moa Bekoto na tonga ilay filgody teo fa vidéo satria Bekoto efa lasa nody any Madagasikara any dia nisy ny resaka ny fanaovan'ny namana baboa tamin'ny manandafy Rakotonirina tao anatin'ny taona maro dia niresaka momba ny 27 mbola horesahana eo rehefa averipainareo aloha dia rehefa beo miditra indray manao 2 minitra kely manazava an'io fiaonana io satria ny fanamariana nomeko an'ilay olona dia izao hoe nahoana ny tsy mba asianareo conférence sy fanazavana tahaka an'izao eo anatrehan'ny mpianatra any amin'ny université any Antananarivo satria hoe inona ny tantara ho ampianarina ny mpianatra misy tsy ambaratelo mivoaka be tao fa satria fa conférence izy dia tantaraina rehefa avy eo Zaloha tena mihevitra amin'ny rakoty amin'izay kosa ny université Antananarivo tsara mba asiana conférence mahakasika an'izany ekeny mety efa nisy angamba ny tany aloha tany fa tsara averina indray zany amin'izao fotoana izao ohatrany hoe resaka digitalisation moa zany dia efa ampiasantsika zay resaka digitalisation mbola tsy vita mbola tsy vita mbola momba an'iny fa fotoana mampety azy anazy fa manjary mona aminainany ihany koa moa ny olona raha fa tozako kely ny fampahalalam-baovao
tsika tsy de mba mpiresaka loatra trangam-piarahamonina amin'ny fampahalalam-baovao io moa de safidiny ligne fait divers moa zany fait divers ligne éditoriale tsika no safidin'izay fe fa na izany naty zany ara nisy tranga zay taona naitra sady nampalahelo ary nampihorokoditra nampitsangam-bolo jereo ty volokoloako ty niseho hoe fanolanana amin'ny fomba tena matsaravina zany raha izay feno abibina ny tranga tamina tovovavy kely mpianatra anankiray izay tafany nampiantso mpanao gazety resaka tamin'ny mpanao gazety moa omaly ilay mpampianatra zay miany ilay zay mpianatra io am'izao fotoana zao diso kamboty izy iny kamboty ray fa mbola velona any ny reniny zany fa tsy mahefa intsony ny taizany tsy zazavavy ty atao ka zazavavy zankehitriny dia ilay nanakinana n'ilay zaza indray nanakinana n'ilay zazavavy indray no nahavita nanararoatra aranofo nanao ny filany tamin'ity ankizy vavy ity zany nanao zay sitrapony rehetra satria hoe za no miantoka anao ve za tsy tonga de mametraka avy hatrany hoe marina sa diso hipetraka eo amin'ny plasin'ny mpanadiady eto zany diso zany miteny hoe diso foana le olona ny zavatra rehetra ro diso foana izy na iteny hoe za miany diso foana tsy any le tiako eviana godara fa misokatra amin'ny fanadiadiana misy etapina fanadiadiana be dia be mandeha ao anatin'le hoe ahoana marina no tranganisy inona marina no tonga an'le fanolanana zany rehetrarehetra zany satria hoa eo anaovy fanadiadiana fa amin'ny akapobe fanahinana kosa fanazavana sy fizotry ny fanadiadiana aloha de ozy amin'izay avy hatrany alako zao alako zao amiko le tsy haiko hoe ohatrany hoe anontany hoe inona ny antony tsisy alako foana ny anao de raha ny henoko ary ohatrany hoe olona ao anatin'ny fahalalana ny soratra masina tanteraka zay mihitsy mandoto atsika kristianina tena nanafotoana na tena ifonako kristianina eo ihany fa le hoe pitarika mihitsy ositra ianao nefa zany ny zavatra ataonao nanaiky ianao tsika koa tsy miteny koa hoe tonga lavatra tsika fa zany hoe olombelona moa zany fanolanana zay tsy maintsy fanolanana aloha zatra tsy mety kosa le izy tonga lavatra tsy zaho timbaka nazareta timbaka avany nazareta navotany tompo ianao de efa lasa olona zao fa ianao nefa nanao an'ilay voady amin'ny lafiny rehetra hoe manaiky an'io Jesosy Kristy io ho tompo sy mpamonjy anao anaraka ary tadidio tsara fa anisan'ny zavatra tena ny fahotana rehetra tsy pastera mitory-teny eto ny fahotana rehetra hoa miatraika ivelany dia mbola azonao famelan-keloka rehefa ifonanao sy bebahanao fa misy ny fahotana tena enjana de enjana atafiditra ao anatin'izany ny fijangatsangana zay aloha de atambarako amin'ny fomba ofisialy na iodivitsika na io afa ny fitsangatsangana ary lay fanolanana toto de efa tafavolenta tanteraka ny lalàna amin'ny feny izy io na tentative fotsiny ary raha tsy diso de efa mampinana efa mampinana mihitsiny zay satria efa hoe otrieritreretina efa tena hoe ikasanao alitsy ianao fa mety ohatra hoe nisy olona niditra tampoka avany de zay nahatonga anao tsy nahatanteraka alisy fa ianao efa namono braketinao iny fa niditra tampoka avany larisaka efa adiny le vola ividanana société tatsy amin'ny raha Maurice tatsy de zay ny verena larisa zany efa nefa andeha consomme liacte ohatra hoe zany zany le mpanao sanatry aviny de io le zanak'anabavy za tsy mandaa mihitsy tentative punissable zay za tsy mandaa mihitsy rezida misy tena misy efa mibizina am'le izy ankehitriny zany rehetrarehetra ary zany zavatra mila tokony mahay manavaka tsara ny mpanao fanadiadiana za tsy anoro am'izany moa tsy anoro anareo OPJ officier police judiciaire nareo mahafantatra tsara ny fitondranakety ao anatin'izany zavatra zany tsy tovy mihitsy ny journaliste d'investigation toanay sy ny ianareo anatin'ny OPJ manao ny fanadiadiana lalina mpanjakama tsaroko foana toenina dokotera anankiray tamina natao fanadiadiana tamina ankizy tsy ampy-taona tamin'ny roa taona angamba zay ozy izy le dokotera foana hoe mampalahelo izy de le ankizy voaolana foana satria le vatana izy mbola tsy mahazaka an'za le zavatra nataon'le olona tsy mataotody taminy akoriny zavatra tena hoe olona mbola vao 12 taona mbola tsy ampiery afika an'izany zavatra zany simba ny saina fantatrareo inona le tiako teny iny zany hoe inona me mitombo foana iny zazavavy iny toska hoe zazavavy manko matetika zany sady matetika fandreantsika koa fa mitombo iny mety aina izy mbola hoe anambady anatokantrano
fa raha isaky nikitika anazy zany zao mivadiny de mety eritreritra foana izy hoe zay ny zavatra hitambirina any anatin'ny lohany ihany de lasa karazana ino filazana lasa traumatisé lasa potika saina ohatra reny makony de tena vao mahita zavatra ohatr'izao izy de efa enregistré ao anatin'ny nohon'le apparat keo le subconscient de ohatra vao mahita mibadaka aminy de oay ohatra ny le moto anandrana leçon hoe mety sady miresaka efa metimety metimety ve zalany sonko raha ohatra ka mba metimety fahainonareo a de asakany ny tananareo efatra i Larissa zao lasa takonato zay metimety ihany zany ao atsakany ny tanana de laza fa hoe milaza marina totra ny tanana akavily mitsangana minina aho fa ilazany marina mitandrana hatramin'ny anakandriamaso le nany zavatra tiako ampiana mba ahafahan'ny fiarahamonina mba mirindra sy mitoy matetika ao anatin'ireny fanolanana na ireny herisetra ireny de lasa voateny sy voatonona le qualité-n'le olona zany hoe ny karazany ohatra zao nareo teniteny hoe ohatra ny mpitarika ny any amin'ny ray aman-dreny ara-panahy zany ny zavatra tena atao hoe délicat na somary manahirana ny fiarahamonina de ny fomba hitaizana ny olona tsy anray safy be mantsina ny any amin'ireny karazany voatonona rehetra ireny satria zay ny zavatra tena danzabe ao anatina eloka samihafa sy ny herisetra sy fanolanana araka le resadikeo ny olona tsotra sisy azo tonona momba azy fa olona tsotra be de be no manolana raha olana ny resaka io de mazava ny antony fanirina sy mahazo fahafahampo io de tonga eo amina fotoana ohatrany hoe mangalatra io na ohatrany hoe sakafo anaty garde-manger io tadidiko tsara zahako nanokatra garde-manger amin'ny bebenay nitondra mofo dipaina de najoboka atao anaty le garde-manger fotsiny fa misy baolina misy zavatra satria menaka le tsinjovina amin'io de le menaka zany atsofoka ao le mofo dipaina de tonga de hoanina zay le mangalam-pihinana naharitra fa tonga de hoe maka mofo eto de ataoko ato satria tsisy olo dehibe ao nohoanina le izy le sakay be le miranony le any dadabe anay le nanatsoboako le izy tao anaty le garde-manger tsy tazana tonga de nohanina le izy tsy nijerena voaka miaritra tsara ohatr'izao zay ny ray ny anankiray faharoa sirop tsy mitapoka ny goako tamin'ny tavoangy satria le fakapanaty tonga eo am'le fotoan'izay de mba tsy isian'le safy be mantsina satria zay no avahana hoe tena misy koa ny olona tsy tokony hanao an'izany izy raha ny toerana misy azy misy olona tsy tokony hanao an'izany izy raha ny fitaizana misy azy fa saingy ny fiainana ny ainany mahatonga azy ho lasa nona be rehefa nona be tsy mahavita manao an'le hoe équilibrage misy ny olona tena resana zany resaka savony zany tena tsy manaiky mihitsy misy ny olona manao an'izany hoe rehefa mifankaty de mifamihana ny tena zava-dehibe aloha voalohany tsy mirarahan'izany mihitsy ary misy ny zavatra fanao ao anatin'ny fifankatiavana misy bandinamako mihitsy miteny telav de siany misy an'ireny zavatra ataotao mahafinaritra rehetra reny misy zany tsy mba manao an'izao za tsy mba manao an'izao elany lasa manolana rehefa aveo rehefa tsy ampy le fahafahapoana la satria resaka lakile sy lavaka lakile izy io zany karaha ohatra ka sendran'le situation le olona de tsy maharitry fitaizana ihany io fitaizana hatrany io ao averiko anyray ny fanolanana tranga efa nisy hatramin'izay aloha efa nisy foana mihitsy efatra am'izay nisy ny fanolanana verimberina kely indray izy tato ato enikeny fa fotsiny hoe mila fahaizana mafy ary tsaina marina araky ny isaky ny misy any ampitan-dranomasy manko zany isaky ny misy ny resaka fanolanana de tonga de sokatsiany zareo hoe tafiditra anatin'ny hoe areti-tsaina misy resaka psychologie fa raha olona normale kosa aloha tena tsy tokony hanao an'izany marary saina mihitsy izy za zany miezaka be misy fotoana miezaka be mandinika hoe inona ny tena mahatonga an'le izy de mijery zay le hoe isan'ny tafiditra anatin'ny asan'ny fanaovan-gazety moa le hoe fandaniana fiarahamonina io misy fotoana ohatra ny hoe veriny olona toy ny adala ve sa manao ina sa zakaninona jery etsanalakely etsy de mijory fotoana maharitra eo anoloana ny garanty soranao mijery an'izay hoe fiarahamonina zay inona ny mety antony
mahatonga an'izay hoe fanilana an'izay samy tompona andraikitra daholo ny rehetrarehetra mety eo amin'ny fomba raha makamako relona fotsiny rehefa tianao an'izany fa tsy ny ankizy le mipilara gotiny eo tsikole mbola tsy miverina ny sary akosa aloha mandara ohatra ka tenenina fa hoe aretina le hoe manolana tsika sy zay le izy fa le izy karazana zavatra atao nefa tsy azo atao zavatra roson'le olona nefa rarana fa tsy aretina le izy fa atao hoe ditra fa zay lavitra azo tenenina le izy fa hoe eloka fa tsy revoka satria arakaraka ny fiderin'ny olona ny zavatra atao le izy koa nefa ny zavatra tsy tokony ho atao tsy tokony ho atao satria ny lavaka be de efa manaiky efa misy de ary amin'ny tsy mety ery no andehanana le izy am'izay lafin'izay de izao perversion le izy zany hoe ny atao hoe perversion zany de manao ny zavatra tsy fanao satria za rehefa tena mieritreritra tam'izako mieritreritra de oza hoe raha zany manolana de le fitaovana tsy mety amiko zay zay ay sara lereo ny arabe sady mitolona mitavina any nefa de mety am'izay lafin'izay zany de zao mitovy am'le hoe hitanareo rehefa ohatra ka mandeha mibaolina de rehefa mijery baolina de ohatrany tsy tompony tenany ntsony mijery fa lasa ohatrany romodramotra be mihitsy ohatrohatran'izay le izy raha ohatra ka zany hoe za zany ohatra hoe mpanolana baolina ohatrany lasa lavitra be le ohatra de zay zavatra zay zany tokony ahitsihitsy ihany hoe tsy aretina kosa tsy aretina kosa aloha atao hoe tsy aretina any le hoe maillot OM tondraranga ezaka mafy satria ny zavatra mahafinaritra tantarena ro bandekama dia andeha hijery ny finale Ligue des Champions izahay raha mahazo billet ny finale Ligue des Champions ok sûr Zoïd, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Zoïd, bateria matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, bateria ana fiara sy moto. Zoïd, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Zoïd, malaza be, tsara be, matanjaka be. Pasika miaraka amin'ny Tecno, ny voalohany volana aprily hatramin'ny 30 aprily izao. Mividiana smartphone Tecno toy ny Pop 5 série, Spark 8 série, Pova série, Common série ary mandray sanjara vetrany amin'ny fisariana goavana mety azonao frigo, télé-écran plat, subwoofer ary loka maro isan-karazany. Eny amin'ny shop Tecno ary fotoanantsika te aza tara fa mety anao mihitsy ny azo ilay loka goavana. Tecno, expect more. Te hanantanteraka ny nofinao ve ianao? Matoky ny tenanao, atanjao ny saina, miasa mafy fa ho tanteraka izany. Ny olona manantanteraka ny nofiny dia manao Aigle d'Or. Mianjaika ny collection nofy, izay noforonina tanora malagasy manan-talenta efatra, mivondrona amin'ny design in action. Ny collection vaovao nofiny Aigle d'Or dia misy ho an'ny tsirairay ary natao ho an'ny fotoana rehetra. Arao tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba ahafantaranao ireo vaovao izay mety hantanteraka ny nofinao. Aigle d'Or, manandratra avy antsika. Sady mihinana farilaka amonano. Fa loatra fahinana farilaka hono izy tsy azonareo efa miteny sadiny zany sady mitombo tsara no miamatsilo saina isanandro vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka manampy ahy ihany koa izany no farilaka mora karakaraina. Efa ho 15 taona izao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy olovain'ny taranaka fara-madinika. Sotra farilaka. Farilaka mitombo ampifaliana. Misy amin'ny tsirony vanille sy banane. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intaha pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix.
Ny orinasa Star manolotra ho antsika Camion Tour Tasy 2022 ny talata 12 aprily ao Analavory eo alohan'ny commune, ny alarobia 13 aprily ao Antananarivo eo amin'ny terrain de basket ao alohan'ny commune, ny alakamisy 11 aprily eo Soavinandrina eo an-tokotany district manomboka amin'ny ray oratolakandro ho hitantsika amin'izany animation podium sy animation Gino THB Arigopel iarana amin'ny Eric Fouet sy Baron izay azahoana loka PDB tsy misy vidim-pidirana. Nenyo, sama anamboara paty. Oh, fanamboara neny la? Wee! Tao amla tsara be ah. Wow, ary mitombo be le paty nataony neny. Ye, patrosiniany sady tsara no mitombo be. Nenyo, sa mbola anary. Na spaghetti na macaroni, alefona Rossini ihany no tsara e. Fetim-pasika miavaka aty amin'ny Akourdig. Fihenam-bidy goavana no hitanao aty amin'ny centre commercial Akourdig mandritra ny fetim-pasika. Mahatratra amin'ny 700 peso kofaingana ary sautage. Misy ihany koa ireo bonus spécial vacances ao amin'ny parc Milalao. Akourdig, les toeranao anao. Ocalou présente la grande chasse aux œufs au skatepark Intamin le samedi 16 avril à partir de 9h. Des vrais lapins dans le jardin et beaucoup d'activités au rendez-vous. Ateliers créatifs, ateliers cuisine, danse avec Monsieur Lapin, des jeux kermesse et beaucoup d'autres encore. Un cadeau pour tous les participants. Inscrivez vos enfants maintenant chez Ocalou La City au skatepark Intamin. Sponsor Kinder, Gino, Nutrizaz, Kubain, Enapobar et Namusli. Allô, aty an-trano zany tsika mipaka vao ianso ny fianakaviana rehetra mihitsy aho zao sady zany mikarakara sakafo amin'io Ahoana? Fangamay mahandro Ramsey? Ye, nahazo cadeau internet be dia be dia mba mijerijery recette e. Tratra mipake! Ny 12 hatramin'ny 9 aprily isaky mividy be 10 000 etsonareo akaiky anao ianao dia mahazo cadeau 500 méga no mbola miampy 900 raha vidiana amin'ny Orange Money. Atsoy aingana ny dièse 144 dièse na ny 224 étoile 30 étoile 1 raha isafidin'ny tolotra. Mizara faliana hatrany amin'ny paka. Orange. Coca-Cola mizara filine ny sabotsy 9 aprily ho avy zao eo amin'ny bara malalatina Laurent Sakazomanga eny amin'ny kalana Ambodivona ao amin'ny kibo anosy vavaka ary ao amin'ny foot courte tana Waterfront manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina ka hatramin'ny 9 ora hariva mividiana Coca-Cola, Sprite na Fanta dia andao hiary lalao aminay. Izy manokana iarahana amin'ny Melky amin'ny 12 ora atoandro ao amin'ny foot courte tana Waterfront. Milalao ary mandray sanjara amin'ny tombola azahoana bon d'achat 1 million ariary isan-kerinandro avy amin'ny Jiffy. Coca-Cola mizara filine ny sabotsy fa 9 aprily ho avy zao eo amin'ny bara malalatina Laurent Sakazomanga eny amin'ny kalana Ambodivona ao amin'ny kibo anosy vavaka ary ao amin'ny foot courte tana Waterfront. Coca-Cola mizara filine. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Saina manomboka ny zavatra rehetra. Zany hoe manana saina zany ianao hoe ohatrany hoe sady lasa ohatrany hoe filina fahafa zany le mpanolana le olona kelikely ely izy foana no tiany petafana. Manao tatabe. Tsara de lesson. Inona vaovao tatabe. Misy. Ino zany filina fahafa zany? Resaka fanolanana misy manolana tatabe. Misy sasa manolana. Voolana, sasa voolana. Ohatrany manao dolo ko ohatrany re matetika azafady mandry lasa re matetika ny resaka famonon'olona tsy fantatro hoe lasa bibibiby toetra ve ny olona sa hoana ohatrany tsy mahataitra ny sasany ihany koa ny sazy ampiarina amin'le sasany manao ratsy le izy tena ratsy le satria maty amin'ny fomba filazan'ny mpanao gazety azy moa dia hoe tamin'ny fomba feno abibiana fatorana ina mampalahelo mampitahotra ary eo le resakitsika taloha manao hoe tsy courage tsony tsy mahavitrika itsony ny mpitady vola mpivelona zany hoe tsy mahavitry tsony zany le olona amin'ny fiainana tena tsy tsay tsony
nakakitahiny atsaza ahoana salam miaraba tompoko miaraba ny rivotra sy ny tiany rehetra tsara zany miaraba tompoko salama tompoko resaka kely amin'le fahavetavetana teo hoe tsy ataoko manokana na inona fa zay nivezako azy le izy aloha de zavatra mitranga tokony ho fantatritsika gasy de tsika ohatra mitovy daholo hoe mpanolana na ny détournement de mineur na ny viol ohatra ny vasikately hoe mpanolana efa ohatry samy hafa angam'izay de raha fahinona an'le vaovao ny tsy omaly arivo zao de zaza le izy fa olona efa raika amby taona klasy famaranana tsika zany tsy afaka fondabe hoe ny marina be zany sa tsy marina zany fa anao fa ratsy ny resaka mpanolamana tena zava-doza fa ny anara va olona efa lehibe ohatrany salasakakely ihany ny tsaiko ohatra mampisalasalanao zany na inona be ary sarotra ny olana anjary sary ohatra sarotra be zany fa eo zany nohatra eny efa nadiadiana mosy ny mpanao fanadiadiana mahay an'izany fa makamo amin'izy efa voatonona sady le anaran'le asan'le olona ny andraikiny efa mbola tsisy zavatra tena hoe azo lasaina zany hoe efa marina ny nianana ny aminy mbola lakilositokana ny entsika zany eo tiako isitomana saina hoe ore olona misy manao fitadiavam-bola amin'io mihitsy hoe na efa ny mpanaraka izao ara de rehefa tsy mifanaraka amiko anao de avakiko am'izay izy zao ny zao tsy mitena hoe marina ny mbivavy io na diso fa tranga mizany misy de tsy rainy mandinika sorata efa mijery an'le tranga iny mipotra iny tsika de le izy sady misy hoe fandemenana ratsaina hoe manjary tsy iza no ikarakara ny fianarako ozy izy raha ohatra ka hoe itoroka raha ohatra ka maly lasa ohatra hoe tsy maintsy lasa manaiky ho azy zany tao anatin'le izy satria misy an'izay teny zay raha vao tsy manao amiko ianao de tsy ikarakara fianarana tsotsy fialoha tsy meko allo miaraba tompoko salama tompoko tsara ia mikasika an'le fanolanana rangaha zay mba andao atao an'izany rangaha zay tratra toa de borina ny manina azy fa tena za lehilahy fa raha vao tratra lahy zavatra ohatra zany kosa fa tsy rariny etoko raha zany lehilahy de raha vao tsisy an'io tsy mety zavatra mihitsy ny toa de borina teo reha vao tratra ateriterina any amin'ny fanjakana sy ny tariny any izy de voaka ihany avy eo de iny ihany ny zavatra ataony eny tompoko makasitaka tompoko makasitaka indrindra misy moa ny lalàna amin'ny fian'io de tsika tsy manana an'izay lalàna zay fa eritreritry ihany tsika hoe tapoa ny bibitiny zay izy tsy manao tsony malahelo aniny mankany amina chirurgie misy vola aloha mihitsy zany de lasa miaraba tompoko sary finoana radio sotra any ana le fanolanana na firy taona io na firy taona io rehefa pinekeny io de dika fanolanana marina tokoa aloha zany fa indrindrandrindra besatra tokony mpangana azy farany mafy indrindra tsy hoe mandrindra mpitarana fa mana fotoana mena azy hoe mpitondra fivavahana de mbola miaraka amin'ny zanany de efa tsy kombakomba ratsy zany marikirikona meno amin'izany ary fahatelo hano zay finoanana fa azazao karaza fiangonana mialatsiny amin'ny fitseo fiangonana ray azandra indrindra manao an'izany aza meo vaova finoana rakizy satria tanora aza tano zay ananana aza meo vaova fahafantarana mitaditadagana ry tady mirakla ry miasa atavelogana ihany na vidameritenana ihany mahavelanao e ary marina ny telerangato io tokony borina any io fa io netiny mandehandehanao fanenjana de raha lay vavavy ny tratra de zairinany io efa mihitsy zaitra tsena tetety le ari indray le ariana bus mba de reo nefa oriny mpandeha bus bus klasy vena na fananaina ariany tsara babe mba oaka za moa de tsy miteny tsony madama le bus klasy jereo ne bus klasy ngena na fananany ariany mpandeha bus rehetra rehetra de jereo ny fijalen'ny olona de so de mba tokony eritreritra ihany ampifamadio raha mba azo atao de
miangavo tompoko misaotra reto tena Andriamanitra indrindra makasitraka makately mandeha ny olona eny amin'ny Tsirabe iny mbola tsy mbola tsy mandeha Tsirabe io zany misy olana mbola misy olana ara teknika mihitsy ny fandaminana an'izay fa na izany ara mijaly foana ny olona eny amin'ny ariabus misy le bus mampifilafila tsy mijanona eo zalahy tonga de le ariabus teny mijaly koa nika izy Grabo salama zare tsy tato ahoana Mikaya salama Mikaya telopolo vola telopolo sy tena tanany ambiny davance tamin'ny Karamanjodasy fa efa niakatra 3 alina zao ny ala efa nilanana koatra ny dira kely any iza moa nanolana akoho iza nanolana akoho Jodasy motsako motsako ny andray zany zavatra tsikatro ohatra nefa zavatra nandalindalo misaiko foana hoe misy problème na resaka hasina masina sakretsika tena efa very repersika amin'io tsy haiko misy fandraisana anjaran'ny finoana kristiana ve natao anatin'izy ny kristiana tena miteny an'izany fa le désacralisation be da be ataotsika indrindra fa manenjika amin'ny mpanompo samy sisy satria za zao tonga amin'ny stade mieritreritra hoe sao dia tokony tsy enjena ihany zareo raha manana ny masinany fa tellement fa tsy dia misy zavatra masina loatra tsika eto tsika manenjika any zareo hoe ny anareo diso ny anareo any amin'ny afibesiny sisa nefa nany atsika koa raha tsy vitantsika manisy asina azy satria iombonana be mihitsy ny hoe ny olona mahazo fahasoavana ohatra ny mazoto manota be ny olona satria izy matoky be an'Andriamanitra riavo malala le matoky be le razole Andriamanitra mpamela helika sisy dia mazoto be mihitsy manota mazoto be mihitsy manaonao foana après tsy hitatsony le fitiavana nekena araka ny voadiny tenen'ny bandekama teo dia le sacré tena raha maheno mpitondra fanjakana ino mpitondra fivavahana zafady verena mampianatra sacré ataovy thème ny sacré tokoko fa tsy mety amintsika malagasy zao le tsisy sacré tsisy akasitrahany ianao akasitrahany ianao tamin'izay faneho-kevitra izay fa dia za ta hiverina kely fotsiny reto amin'le hoe 20 taona raika amin'ny 20 taona izany sa ohatrany tsy mampino izay le napetraka tamin'ny voalohany taona raika amin'ny 20 taona hoe tsy mampino zany hoe sao dia nisy fanarahana na ohatra zao miarabatoko salama toko bisou ty Larissa aloha dia manao ahoana dadabe dia salama salama dadabe tsy ataony la bisou dadabe tsy mahazo bisou fa Larissa ihany mahazo bisou satria bisou Larissa dia misy an'olana ny Larissa fa mahazo aminahy fa izao le fanolanana io dia fa misy sady misy mity teo za zany le maheno feo an'le raha anankiray teo ohatran'ny efa tady piditra miaro an'le pastera sady izy satria eo misy an'le hoe iza miantoka anay sy miantoka anay ohatr' zao dia hoe anararoatra le vehivavy ohatr'izany sy ny tariny adanikoatra eo iny fa io tsisy an'izany areti-tsainy izany ranga io fa ny olona sasa manao an'ireny dia atao ohatrany namonono ny frantsay izay mibaikonin'ny amerikana na namono ny Ben Laden non tsy Ben Laden fa izy ty Saddam tonga dia antony eo analakely le izy raha ohatra hoe saina normal antona tonga dia antona eo amin'ny président antona ny tendany tire olona tratra nanolana dia mandrombona kely izay mandalo mitondra antsy dia mandrombona kely na aporidany eo analakely izy dia zay tonga dia mameraka taminy mitondra lamina kely izay tiany andro vitana anazy io na tapahany boriny any misy bibitiny io mavita ve ianao za tena tonga dia sako manapaka ny bibitiny lahy tsy lahy tsy zoko be ono atao ke lahy za le tsy azo ataony lahy zany miampisaky dadabe ny atao ke lahy fa maheno dadabe miteny azy sao dia mba anteny koko marina ny miteny le rahalahy anankiray teo borina amin'ny bibitiny aza miteny an'izany foana fa be dia eny azo miteny mahalela fotsiny fa dadabe ihany mahazo miteny an'izany za ihany miteny an'izay satria za efa nihinana inenina zay zay le izy misy fantsiana kely tsy mbola voatonona aloha hoe pastera le olona fa misy anatina sehatra fivavahana le misiny ka io keny atao hoe fanadiadia ataony mpitandro filaminany afaka miteny ve fa tsy miteny ohatry le niteny le raha teo voaloha izy le ry tsy leako zany fa mba te hiteny kely anga propos an'le hoe misy an'resaka fanolanana
Amin'izao fotoana efa beta be dia ka hoe hoentina anasiketana olona dia fanolanana. Appreciana ny ekizikizy dia anefa dia atao fitadiavam-bola atao fitadiavam-bola dia manarak'izay faharoa olona araka amin'ny 20 taona mihitsy possible olana zany fa zarana lana olan'ireo akizy ako za efa telo dia le hoe izy koa manko tady misy hoe na olany ray sy ny zanany possible afaka hiaraka ny olana fa allo hoe allo ny fitsarana ny kalisy fa tsika aza manao lasa fitsarana ohatrany mitovy amin'ny fitsaram-bahoaka ny ataontsika raha ohatrany ohatran'izao satria hoe tonga dia hoe ohatrany hoe tonga dia manamarina be an'ilay zavatra lazainy any Tsimona nge tena betsaka ny ankizy vavy apprécie amin'ny polisy anatina lehilahy manamanam-bola dia aveo tantarina plein acte ilay izy aveo dia mandovo zay le niteneniko teo mpandrakamako zay le niteneniko teo allo tsy manao fitsaram-bahoaka eto amin'ny radio fa mahamelatolona le fitsaram-bahoaka e zavatra ny tsika rehefa mandrara an'izany fitsaram-bahoaka zany mbola tsika indray ny ohatrany lasa mamoy an'ilay izy zay mankasitraka anao mankasitraka toko mba tokony mba enjanona kely fa eka enjanona eny aloha izy vo ampiasainy telo amin'ny fitopolo taona dia nisy nanolana le izy entiko somary valiko kely ihany izy tsy mbola nisy ny fitsarana amin'ny vatana fitsarana natao zany hoe fitenena amin'ny vatana zany hoe meloka le olona marina izy misy fahalalana atao kaiky fato tsy meloka ny olona anankiray raha tsy aoriana ny fitsarana azy mbola manao hoe présomption d'innocence foana aloha izay ty mampiasa terme teknika mihitsy zay mafy anazy tena fanamafisina mihitsy hoe aleo aloha andeha ny fanadiadina zay mahatonga le masitsika ny fanadiadina fa raha le zalana avoaka le zavatra hafa ny takonany manao any mailalana koa tatabe misy eo ny tatabe honora ihany mahita ny tena kao fa zao ny tena probleman'io io tsy io tsy resaka nio resaka hoe pasteur sy zavatra io fa ny tena marina ny dia zao marina le teninareo fa raika amby 20 taona le olona fa amiko misy acte partagé ihany indray dia le olona le vehivavy rehefa aveo mitataratara any aman'olona any dia misy manaroatra ataovy an'izao ry ihany nefa ny a le départany tamin'izareo atao hoe efa 5 mois zany na 4 mois le zavatra no se passé ohatra mety tamin'le vehivavy ihany le izy fa rehefa tateoan'iny izy mitantara dia misy manosika le olona hoe ataovy an'izao fa tsy mety zany fa manolana na tsy manolana ka za tsy dia tena mahitsy be loatra le teniko zany hoe io fa nanolana na tsy nanolana fa eo misy responsabilité an'izy anankiroa ihany ndraindray tsy amin'io cas io fa amin'ny zavatra rehetra fa misy mahararoatra ny olona niaraka tsara izy tamin'ny voalohany tany atao hoe efa majeur plus de 18 ans niaraka zareo rehefa teo arina izy amby resadresaka aman'olona any dia maka hevitra izy dia toroy ihany na dia lasay hoe tsisy nahita an'izay nataony taony eny tena probleme ary le teneniny fotsiny hoe nanolana anahy io le zavatra efa nisy passé 5 mois zany ohatrany misy tatiana ihany fanarana atrako ny fa méthodiste zay fa dia zay misy honorat tena tatabe honorat mahita an'izany satria izy efa lehibe amin'ny fiarahamonina ny ao amin'ny fitsarana zany tsy tonga dia avy hatrany dia anameloka an'le olona toroana hoe nanao fanolana fa mbola betroa fitsarana hoe anao kosa iza nanala ny kilotinao manao misy fanamarihana keliky précision izytsika samihafa no hoe fahatezeram-bahoaka sy ny hoe fitsaram-bahoaka zay ny tokony avarina kely mitovy mihitsy ireo fa ty misy fampimezana kely mo an'ilay fanolanana dia nitaraina vavy-ranjanana anankiray fanolelana nolana ny lehilahy fo kely dia rehefa tonga tany fitarana ahoana moa izy mipitsara no possible an'izao dia mandeha aminareo eto amin'ny rindrina eto satria le anina hoe zany nolanany teo ampitsanganana dia atao zany le reconstitution dia ahoana moa izy mipitsara no araikitra an'izao le ray lava be le vehivavy le lehilahy fo kely izy le raha matoa za angamba ndray matopo tsara mety midikidina kely
Izany hoe zavatra mifanarahana le izy. Zavatra tiako resana ny farana rehefa tena izy io zavatra io rehefa tena nanolana ny olona mahatonga ny mirongatra hatramin'izao maivana kely le sazy maivana. Zay mahatonga an'io tsy mampatahotra ny olona anao an'iny na amerikeloka. Mirahasoa atsika rehetra. Rahasoa mankasitraka ramizay. Za zao zany efa nitorindra fotsy aho. Izy tsy te hananina, za te hananina. Dia nitory izao izy tsy te hananina nefa nitereny. Fa voasazy aho tamin'izay natory eo amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Misy fa mieritreritra an'le teo zany nampakareriny tsy mainka raha zoko anao raha. Fa ahoana? Le hoe inona ny vaolana dia rehefa tsapa dia inona ny takomana. Izay zaika. Raka mihaino velary be ao ve bien zany zay raka mirahasoa. Tain'Andriamanitra. Kokoa todosoa. Todosoa avy any nosy be sa va izy laha zany. Fanontaniana mahery vaika. Tena teneniko fanontaniana mahery vaika ny eo amin'ny fitsarana rehefa manontany anao iza ny nanala ny kilotinao. Dia vehivavy eo antaniny io. Zany hoe tsisy zavatra maivamaivana zany eo amin'ny fitsarana ka hiteny hoe eny araka dery zany voatory dia dia le mpanolana indray miteny inona fiarovan-tenanao amin'izany? Capote monsieur le président. Manao nareo? Tsary resaka fanolanana moa le resaka. Tompoko. Na zany ny hevitro manina moa zany raha ohatra hoe tsara le mpanolana dia olana koa izy dia amin'izay mba tsapany hoe zany zany voolana. Dia izy le anolana azy. Ianao? Lasa resaka fitsara le tenen'le vantely izy. Zalovona. Ok raha rahasoe. Eny rahasoa anao ihany koa. Zany hoe pikaramy reo manolana an'le tratry reo zany. Doremi Faso. Ny dokotera Manitra. Mandroso. Ato izy ny resaka fa eto raha anaty aloha etsy. Aza mihafahafa mihitsy izy ny resaka. Dia eo zany somary raisina kely tenen'ny Bandekama teo hoe io na zazabody aza na atria amin'le hoe reo ange sa ohatra ny tsy tiako no mamaritra taona ao anatin'le resaka tsisy faritra io fa rehefa niterena le izy dia efa fanolanana foana zay izy zany. Io misy dokotera rehefa avy eo anamafy tsara izy inona conséquence amin'le vatany ndraiky izy le voolana tsy ara-potoany reny. Za mbola tsy voolana. Za ihany ao izy le vehivavy nanala an'izy satria maninona? Satria niterena ao izy efa naseho narangarangany teo le kobay le antsy. Dia raha vao tsy manala kiloty anao izy dia ho darofako amin'ity na ho tsatoako amin'ny antsy. Dia nasorako moramora tapako ny kilotiko. Azonao sarotra be nge ny asan'ny fitsarana amin'io tsy mora. Tsy mora mihitsy. Tsara ve mety manontany nakazo fia ve ianao? Mety teny ramose anankiray teo hoe 10 volana ve zany tsisy fampitenenana tsisy inona 10 volana mety hoe niaina herisetra ratsaina koa izy tahotra izy. Resaka fanolanana izy ity dokotera Manitra. Tena marina zany. Miarabantsika rehetra. Resaka fanolanana. Ary io manahirana be. Ny saina amin'io no tena voa na misy neny hoe fanolanana dia eo zany misy an'ilay zavatra maromaro satria herisetra no mahatonga le izy. Misy ara-miteny misy ny herisetra ara-pitafiny zany dia mitarika ny olona anolana dia mbola lasa ihany ny saina hoe mitombona ihany ve zany satria ny vitsy mikitra ny rery fa mila mitandrina ny tsirairay avy na io mametraka zaza ao an-trano io ary hoe andeha hiasa dia apetraka le zaza dia misy mpanampy ao syngaraza tandremana ihany satria olombelona daholo reo ny olona zany misy zavatra tonga dia mivoaka ho azy any anatiny any raha vao tsy hainy mife azy dia eo ny sahirantsika fa dia mirary soa antsika rehetra aloha amizao ho an'izay tsy salama dia ainao ny tokony resahana fa dia sitrana soa matsara. Fa vokatry lizy amin'le vatan'le zaza koa dokotera be da be ny conséquence ny fasy tamin'le izy ny amin'ny vatana eo saina mety maharitra mataona maro ve tena
mandrak'izay mihitsy raha tena ohatra hoe tadidina izy oy iny zany nitarika azy tsy havita zavatra de manjary ohatrany tarika alahelo ihany ko kare marina fa ary mijery olona mitovy aminy fa ame ohatra zany tsika zao reny fanolanana nahazo ny tovolahy ohatra zay misy fa oka kosa tsy resana foana hoe fanolanana tovovavy fa misy fanolanana tovolahy mety hitarika azy hanao asa herisetra rehefa lehibe izy mamaly faty zay mihitsy ny ao ambadika le izy manjary alan'le manodidina azy de ohatrany manao an'ilay valy faty izy rehefa ve tozatsika dokotera fa hanaraka doka vetivety aloha tsika sady misotro rano kely ko ianao Sohid mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohid batery matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, batery ana fiara sy moto. Sohid azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid malaza be, tsara be, matanjaka be. Chez Jumbo Escar, on met paquet pour Pâques. Et pas que! Venez faire vos courses le samedi 16 avril et gagnez non pas un, mais 2 paquets surprises de Pâques. Dans chaque magasin Jumbo Escar, dans tout Madagascar. Tirage au sort à 11h tapantes. Rendez-vous en caisse. Courez vite chez votre magasin Jumbo Escar. Vous serez peut-être parmi les chanceux. Jumbo, je t'aime trop. Daoui tsangatsangana eny amoron-drano e MCR Sport M2N manolotra ho antsika Bex Party miaraka amin'ny Léonil Issy Saïd Alec Nadia Marion Wendy Catalina Elissa FSC Music Meiza Lundi de Pâques 10 avril 2022 eo amin'ny Sotabombe lalabavao tsara sotrivato vididirany 10,000 ariary animation Yohan Loïc Kilala One Nekis partenaire Manda Seafood partenaire média RBJ Visca, une batterie qui ne vous lâche pas. Visca de 32 à 200 ampères, il y en a pour tous les choix. Visca, profitez de la puissance qu'il apportera. Visca, t'inquiète, t'enverra partout où tu vas. Visca à Tana comme au-delà. Hoantsika eto Antananarivo sy ny manodidina Rextie Lundi de Pâques tona samgeza Lundi de Pâques 18 avril ao amin'ny Coliseum Matsontsombe miaraka amin'ny Daddy Love Tasmena Niza Big MG Nael Mal misokatra amin'ny valorany vavady vididirany ariary Lundi de Pâques tona samgeza Lundi de Pâques 18 avril ao amin'ny Coliseum Matsontsombe média officiel FG sponsor officiel PHP Te hanantanteraka ny nofinao ve ianao matoky ny tenanao atanjao ny saina miasa mafy fa ho tanteraka izany ny olona manantanteraka ny nofiny dia manao Aigle d'Or mianjaika ny collection nofy izay noforonina tanora malagasy manan-talenta efatra mivondrona amin'ny design in action ny collection vaovao nofiny Aigle d'Or dia misy ho an'ny tsirairay ary natao ho an'ny fotoana rehetra alao tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba ahafantaranao ny vaovao izay mety hatanteraka ny nofinao Aigle d'Or manandratra avy antsika Sady minana farilaka amonano Fa loatra fa hihinana farilaka hono izy tsy azonareo e efa miteny sady ny zanako sady mitombo tsara no miamatsily saina isanandro vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka manampy ihany koa izany no farilaka mora karakaraina efa ho 15 taona izao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy olovain'ny taranaka fara-madinika Sotra farilaka farilaka mitombo ampifaliana misy ny tsirony vanille sy banane Zaza Malin vous présente Fête Foraine Malin. Fête Foraine Malin, lundi de Pâques, 18 avril 2022, toute la journée, à l'espace Oasis Samboumanamboul. Fête Foraine Malin, venez vous amuser avec nous pour une journée de fête foraine en famille. Radio officielle, RDJ, partenaire, Candice,
Freshbox, fête foraine malin à l'espace Oasis Saint-Boumanamboul le lundi de Pâques 18 avril 2022. Infoline 034 02 910 23. Fête foraine malin. Rapichou! Fireworks Havana Fireflies vous présente Rapichou Land. Venez vous amuser avec Rapichou Milalao et faites-vous plaisir au Tsena Rapichou. Betty sera là avec DJ Critics. Il y aura aussi Monsieur Saïd, Ambundun, Marion, Samuel, The Singers of Jesus et TDC. Le prix d'entrée, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et 5 000 arrières pour les adultes. C'est du 16 au 18 avril au canal Olympia à Doutapenek. Rapichou Land, le plus grand rendez-vous de Pâques pour toute la famille. Sponsor officiel, Canal+. Boisson officielle, Gino. Radio officielle, RDJ. Ny orinasa stara minolotra ho antsika Camion Tour TAS 2022 ny talata 12 aprily ao Analavory eo alohan'ny commune, ny alarobia 13 aprily ao Antananarivo eo amin'ny terrain de basket ao alohan'ny commune, ny alakamisy 11 aprily eo Soavinandrina eo an-tokotany district manomboka amin'ny ray oratolakandro ho hitantsika amin'izany animation podium sy animation Gino DHB ary Doppel iarana amin'ny Eric Fouessy Baron izay azahoana loka PDB tsy misy vidim-pidirana. Fety mipasoka miavaka aty amin'ny Akourdig. Fianam-bidy goavana no hitanao aty amin'ny centre commercial Akourdig mandritra ny fety mipasoka. Mahatratra hatramin'ny 700 peso kofaingana ary sautage. Misy ihany koa ireo bonus spécial vacances en parc Milalao. Akourdig, les toeranao anao. Ocalou présente la grande chasse aux œufs au skatepark Intamin le samedi 16 avril à partir de 9h. Des vrais lapins dans le jardin et beaucoup d'activités au rendez-vous. Ateliers créatifs, ateliers cuisine, danse avec Monsieur Lapin, des jeux kermesse et beaucoup d'autres encore. Un cadeau pour tous les participants. Inscrivez vos enfants maintenant chez Ocalou La City au skatepark Intamin. Sponsor Kinder, Gino, Nutrizaz, Kubain, Enapobar et Namusli. Cadeau PDP, raikitra mifanenjehana promo! Amin'izao fety mipaka izao, mahazo 20 mégas isaky ny vidy B500 ianao. Mbola miampy cadeau roapolo isan-jato ihany koa. Dravidiana amin'ny Orange Money, Zany rehetra zany, amin'ny sarany 10,000 ariary monja, manankery 420 ora be izao. Zany hoe, azo ampiasaina hatramin'ny ampy ison'ny ora amin'ny vidiananao azy. Antsoengy anary, ny dièse 144 dièse, na ny 224 étoile 1 étoile 1. Tolotra manankery hatramin'ny 7 aprily. Mizara fanina trany amin'ny paka. Orange. Rehefa lasa maizina loha be lesy ny andro Boum, mazava be. Écoute ange, lasa mangingina be izy zany baina. Boum, mandeha ny radio. Oh là là, maty le findaiko lobaty za Boum, chargé un petit finday là. Mba assuira les Marco. Boum, avec MP3 les baina. Vaovao, balika boum, fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy jiro entin-tanana, efa miaraka amin'ny radio sy MP3 ary afaka mamahana finday. Manomboka amin'ny 900 ariary monja isan'andro, mandrapafeninao ny vidiny manontolo. Balika, mamiratra no aviko. RDJ am Siv Maraina. Sodivitra! Sodivitra! Palahelo. Tonga dia resitsika ny vahiny. Zany hoe roa taona lasa zany zay tsy nisy nanao fankalazana paka. Teto tamin'ny heritaona tsy nisy. Teto Antananarivo aloha zany fatako. Miaraba ny vahiny. Miaraba Yarena. Miarabantsika rehetrarehetra manaraka ny fandarana ihany koa. Ie, misy zavatra hoentinao ampiaino androany fa eto manoloana eto ihany. Ianao no ataona ny voalohany. L'instant boum. L'instant boum. Ino tompoko? Ino izy io tompoko? Ie, amin'ny rapitso 12 aprily zoma io dia izay ao amin'ny l'instant boum dia mikarakara cabaret izay iarahana amin'ny Remblance au grand complet manomboka amin'ny 9 ora alina manomboka mampiditra olona izahay fa amin'ny 6 zany hoe amin'ny 7 ny tena manomboka dia mifarana mandramarain'ny andro star jusqu'à l'aube. Azo hoe moa ny toerana? Ny toerana ena bypassy Ambohimanga kely zany hoe raha vaty amin'ny rocade ndalana dia mandalo Madagasikara espace dia mandroso aloha kely dia amin'ny akavia dia 500 mandroso aloha kely maka izy ho any amin'ny Galana? Oui, ohatrany hoe ivoaka ny Galana
dia 500 mètres alohany idirana ny galana any misy ampovoambony io zany azazan'le pharmacie kaingana matama pharmacie anao tsy tonga zakorytanonao rakamotsy miteny anao to hoe mandramaraina zany hoe tsy misy zavatra elanelana zany fa tonga dia hoe irambilanja tena rambilanja fa za milaza aminareo raha vavy fa ny rambilanja dia manao hiran'olona hafa akoatrana hiran'reo ambilanja iny tsy idirana iny ka fa izahay mpakafy rambilanja mba milazana zany manao Rolling Stone reo manao Johnny reo manao be reo artiste malaza taloha reo Rivenza olo te mba atsoy le ty niry atsoy eny fa ty indray mitoraka ty tena hoe tsika araka ny hoe makabary anazy fa soi-disant zany ohatrany hoe tena spectacle mihitsy tena feno marambilanja ny rambilanja dia tsy adino ihany koa fa amin'ny fotoana eo mandray anjaro arena koa mihira ao miaramira amin'zareo sa hoe fanampy ny arena pazapa arena pazapa 2004 arena pazapa 2004 atao an'zay rangady tonga daholo reo namanay taloha reo dia manaraka ohatra kely ihany koa eto satria misy be dia be ny commentaire ao anaty Facebook hoe aiza makay zao izy hoe fangatsy samedi le izy samihafa aveo hoentiko aminareo ihany misy rambilanja ihany tonga le commentaire azo ny arena raha vao miteny zany Larissa hoe miaraka amin'ny rambilanja dia za manao le ndao tsik lolo izy lasa titran'le anao ndao tsik lalao ary izy tsisy ndao tsik lalao fa za rehefa miteny an'izany izy dia zay zany nira mahafinaritra hoe ndao tsik lolo lasa fandrirotra zany ohatrany hoe manaitra ny ao amin'ny Facebook izy miresaka aminao hoe fangaly izy sabotsy indray any ambody fasina any ambody fasina ny sabotsy misy rambilanja fa zay hoentiny arena zay sabotsy ny apiso apitson'iny zany raha androany zany izy dia raha afaka apiso zay hoentiny arena zay le ny bypassy mangakely tena mampiavaka ihany koa amin'io ny dimapolo tonga voaloha dia misy fanomezana avy amin'ny l'instant boom sy mikarakara io izay omenantsika dia amin'ny 12 raha sasany alina katroka ihany koa dia misy vary amin'anana sy sosisy izay atolotra maimaimpoana fidirana 3 alina ariary dia amafisiko ihany hoe ny be dia be koa manontany hoe eo amin'ny menu sy ny boisson manahoana ny vidiny mety tsara ve le sakafo ao amin'ny l'instant boom izy hoe tena ratsy sao dia izy moa macaroni any zay no ataoko hoe tongava dia ho hitanareo fa misy sakafo sahaza ho any rehetrarehetra ao eo amin'ny menu ary misy fihenam-bidy ihany koa dia izay amezana fahafapoantsika rehetrarehetra fa ny tena zavatra tian'olona aloha omby brochette misy brochette na omby côtelette bonjour aty maso bonjour sariko fa tsy manilingely le tsy la hitako le toerana mifanatorona fa rehefa le mivily ompitany airport eo le trano misy efitra omeko anao aloha raha tianao ry arena rehefa tena manam-potoana tsara dia rehefa manam-potoana tsara dia amboary le soratra le amin'ny rindrina efa tsy antsony gôty efa tsy antsony tsika zao zama efa tsy antsony le izy efa tsy antsony zay tsy nanamboarany an'io efa mifindraria noho izany dia aloha raha so ihany fa raha tsy asianao me zany izy ny zavatra teneniko izay za zany mba manatena androany mba mahitanao fa ka alo marina nisy an'izay ny findraterana zany izy io dia rehefa mba manam-potoana kely anao avy eo dia hira le mampitomany le mirainao iny mba atao kely rehefa avy eo satria resaka volana ara-tsaina koa le vavy tamin'iny komamy foana isaka mahainao an'iny fe
Okay, rehefa avy eo mbola metsitra raha ohatra manam-potoana. Iarena tapakila ve amin'io fotoana io no ivarotana azy sa efa misy tapakila mialoha? Efa somary elaela ihany nefa napetraka tena amin'ny super musique Analakely ny tapakila fa amin'io fotoana io dia mbola tonga ny olona dia manjifa dia miditra 3 alina ariary. 3 alina ariary. Dia ho an'ny famandria-toerana izay ihany koa misy fantaniana hoe raha mamandrika toerana ve dia misontra ny PAF le invitation zany le réservation fa ny réservation tsy miakatra fa zany hoe fotsiny alefa mialoha amin'ny vola le izy dia eto teny atsika tokana foana zany vidim-pidirana tokana foana vidim-pidirana fa raha mamandy toerana dia alefa mivola alefa ny amin'ny vola 034 55 539 19 034 034 55 539 19 539 19 dia manararoatra tena hoe ataovy haingana ny famandria-toerana fa efa somary azo isaina amin'ny tanàna ihany sisa ny toerana ary limité 200 ihany no tafiditra ie dia vonjeo ara fa miavaka na ny sono na ny fa tena ataonareo matotra tsara hoe rehefa ty le plasy tenena dia ty tokoa satria misy karazan'olona be orona be zay moa dia hoe eto rangano tinay eto tenay efa réservé eto tinay zay indrindra no mampatonga le zay nge mampiavaka an'le manao réservation dika le réservation manana droit zany ianao misafidy hoe zay mba ataovy misy olona tena manao azay mitsy mba ataovy manatrika an'le artiste izahay dia voilà le trano tsisy pilier misy voaresaka teo Irambelanja manararoatra kely any Arena tonga eto zava izy Arena zao amin'ny lafin'ny mozika mino fa mety efa tsisy oviana amintsika tsiny iza dia Arena fa Arena aloha niainga tamin'ny Mpazapa amin'ny taona 420 sy 2000 dia avy eo Arena nanao best of Mamiandy Lala dia vita izay dia nandeha tamin'ny tarika anankiray izay efa fanta-daza moa zany dia tarika niainga dia satria zay fa mba ela zany mba efa naniry Arena hoe oviana mba andeha irery zany ankehitriny Arena mandeha irery dia efa misy hirany Arena anankiroa efa voaratitra aty amin'ny RDG tsika io inona zao no lohatenin'izay hira anankiroa zay ny anankiray hoe Tsinjovo Gasikara tena zavatra aingam-panahy tena hoe mahakasika ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao mihitsy dia Arena mihitsy namorona an'ireo hira ireo dia ny anankiray Esory mahomby aza hatrany andao entiny laharan-tarobia fa ny olona mamandry toerana efa notonony rapida be zany anazany fa toko tonony Arena mihitsy le izy 034 55 539 19 any amin'ny l'instant boom fotoanantsika rapitso amin'ny valo ralina zadiny zay ny laharan-tarobia raha toka ianao anao famandria-toerana na misy fanazavana fanampy izay tianao antaniana 034 55 539 19 raha veriko farany aza mbola verina aloha raha avy eo amin'le Jovena Gedabe makany Jovena double dia tonga eo amin'ny rond-point ny Rocade mbola tonga any amin'ny rond-point Rocade aloha dia mitohy ohatranao any Ambohimangakily dia izy avao amin'ny ankavia amin'ny ankavia dia mandalo Madagasikara espace dia mialatsiny manona kely an'ity misy tasty food double zay eo gauche droite dia eo amin'ny ankavia izy dia ngamba tena ataoko hoe 50 mètres miala an'io dia amin'ny ankavia misy anazy l'instant boom mankasitraka Arena no va hindeto amin'ny fanarana-rivotra mankasitraka nareo ihany koa hoe madrapitsindray rapitsa mbola miverineto efa tonga dia ararotika any hoe fa mbola misy ihany koa ny Irambelanja ho an'ny amin'iny faritra le bypass iny tsy bypass fa lalana Ivato iny Avarazozoro Ambodifasina ny fa 21 volana Aprily zany hoe ny sabotsy ny apitson'ny Sohany zany manomboka ny 7 sasandray any ao amin'ny karaoke 411 Avarazozoro Ambodifasina ny laharan-tarobia fa nareo mamandry toerana dia 034 55 539 19 Honora 034 36 076 83 vers quoi 034 36 076 83 25 000 ariary vidim-pidirana ny ao amin'ny karaoke 411
tsara mariana aloha zany fa mandeha amin'iny lalana tsara sotra mivoaka ny vatsiny ianao dia andika foana zany io plako hoe karaoke 400 io fasina dia mitsofoka eo dia tsy le izy rehefa mitsofoka eo tsy lasa miridana mety tsy nanana be fa mitsofoka tsy eko 20 mètres angamba dia misy lalatany zay parallèle amin'iny tsara sotra iny manko izy lalana parallèle lalatany eo tsy nanana dia lalany goudron tsara le andrefany dia mamonjy an'le lalatany io zany hoe miala 20 mètres 30 mètres dia lasa am'izay mitsofoka hoany amin'iny avaratra be anjany ambody fasiny zany fa zany hoe afaka manjifa ny tapakila koa nareo amin'ny tiana la brocante Sonerane amin'ny lalana mivoaka mandeha namontana iny verina kely amin'ny dokotera mandritsika verina amin'izay tsika eny ary ny tena resahana aloha satria nisy fanontaniana nipetraka tany hoe le vehivavy be voka tany aloha ohatrany hoe tsy atao an'le vaksiny coronavirus dia efa maninona indray amin'izao fotoana izao no lazaina atao dia eo aloha azavaina kely satria mety mampitebiteby ny olona le izy nefa ny tena marina dia zao hoe tafiditra ao anatin'ireo ilay olona marefo ny vehivavy mitondra voka akoatran'le hoe manao fitsapana aorianan'le firaisana izy tsy na be voka dia akoatran'le fitsapana ataony eny mitobim-pahasalamana inefatra mandritra le fotoana mampavesatra azy iny izana zany hoe feno efa bolana ny kibo dia misafo foana izy dia misafo izy nefatra mandrapiterany tsy hoe androany sy rapitsoravaka izy dia vita fa mielanelana raha ivolana sy ohatr'izay no anaovantsika azy dia eo mieritreritra ny olona indraindray petraka le zaza tsy fantatra hoe fa firy volana ty kiboko ty rehefa misy mietsika kely zay le zaza efa bolana izy amin'iny ka ny everiko fa tendakanina dia zay fa raha tokony izy zany imbalo tokony fanerasery eny mitobim-pahasalamana ny vehivavy zany hoe isambolana dia ao anatin'izay no anomezana fanazavana azy tokony hanao vaksiny tokoa izy amin'ilay coronavirus akoatran'le vaksiny asa raha efa henonareo le hoe vaccin antitétanique matetika izy rehefa bevoka amin'ilay fotoana voalohany ananany zanaka voalohany no tonga eny mitobim-pahasalamana dia manomboka eo izy manao an'ilay vaksiny voalohany antitétanique io miaro azy sy miaro an'le zaza mbola misy hatramin'izao reny le hoe tétanosy eo amin'ny fotrany zaza tandremany zany dia io vaksiny io ny anisan'ny miaro azy zany le manao vaksiny voalohany tena mbola tsisy efeny eo zany zay ny tiako resahany fa rehefa manao an'le fatra faharoa izy zany hoe le fatra faharoa zany raha ivolana ao aorianany iny eo vao misy fiarovana 900 ho an'ilay vehivavy sy le zaza ao kio dia manentana zany zahay hoe toy izy aomboka zaza ao aomboka eny be voka re rangafa tsy tonga dia hoe be voka dia aleo toizana le vaksiny rehefa vita la raha ivolana dia enim-bolana ao aorianany iny na dia efa teraka la vehivavy dia aleo toizana lay vaksiny satria misy lay isan'le vaksiny amin'io dokotera ny ohatranazy mbola tsy nanao 3e dose coronavirus ty le antitétanique aloha ty resaka ok antitétanique ty resako ty aloha satria io vaksiny tena tokony atao foana indimy mandeha izy io rehefa feno any amin'ilay faefatra dia efa mahazo amin'le hoe 99% fiarovana efa mipetraka na tsy vita raha sanatria ilay fahadimy dia efa milamina fa manao an'ilay voalohany fotsiny dia tsy mahavita na ny faharoa dia kontiny tsy nanao iny zany apetraka dia resantsika amin'izay raha le vaksiny mampitebiteby ny olona azo atao tsara mihitsy ny manao vaksiny ho an'ny vehivavy mitondra voka na firy volana ny kibony hatramin'izay aloha zany tsy mbola nisy fitaraina hoe izao na izao fa ho an'le olona mitebiteby dia omena toromarika izy fa tsy maninona rehefa feno 3 volana ny kibo na 4 volana dia manaova amin'izay ara vaksiny satria misy mitebiteby hoe raha latsaky ny 3 volana ane dokotera dia lasa misy fahasembanana le zaza le aia no manahirana atsika fa raha zay ny aia dia rehefa feno 3 volana ny kibo dia ataovy ny vaksiny dia iny rehefa avy miteraka na ohatr'izany dia mbola azo iverenana le vaksiny raha manao an'ilay fatra vaksiny misy fatrany roa dia manaraka n'ilay fetrany fanaovana azy ihany dia rehefa teraka somatsara dia afaka manao an'ilay fahatelo ho an'ny rehetrarehetra ho an'tany koa eno zany hoe le fatra fahatelo io zany ho an'le misy fatra faharoa misy fatra roa zany dia azo atao le fatra fahatelo zao ny antony le fatra fahatelo ve misy fetrandro febolana fetrandro resana hoe amin'ny lafin'ny vaksiny rehetrarehetra zao volana zay ny resako an'le vaksiny tétanosy teo mantsy tokony isy ray volana elanelany vaksiny
raha ohatra lay vehivavy maheno amin'izao fotoana izao avy nanao vaksiny lay fanefitry ny tetanosy dia maka ray volana ao aoriana iny izy a dia afaka manao le vaksine coronavirus asa raha azoazonareo le tena dia ohatr'izay avokoa ny vaksiny rehetra asiana elanelany ray volana eo farafahakeliny fa ilay fetrana vaksiny coronavirus ho an'izay manontany le anao fatra fanampiny fatra boosta no ilazana azy dia 3 volana aoriana le navitan'ilay fatra faharoa raha fatra roa le vaksiny AstraZeneca ohatra na ohatra hoe Pfizer rehefa vita 3 volana aorian'ilay fatra faharoa dia afaka manao an'ilay boosta zany dia iny boosta iny a mariako kely raha manao an'ilay fatra voalohany mantsy a dia miandry ray volana vao tonga ao amin'ilay fetrana hoe ao tsara lay hery fiarovana ao anaty dia manao an'ilay fatra faharoa afaka 2 volana vao nataony tsy maninona le fatra faharoa eo amin'ny 2 herinandro fa rehefa manao an'le boost dia 5 andro dia tonga mihoatra ny 300 n'lay tahan'ilay hery fiarovana ao anatinao no mitombo zany hoe mitombo 30% ilay tahan'ny hery fiarovana ary zay indrindra no nanaovana le izy tany am-pendohana angeny resahany ny Johnson dia fatra ray dia efa vita vaksiny ara-dalàna dia misy mbola mitendry hoe ka naninona indray nasiana an'io fatra faharoa io le Johnson eny re tompoko io ohatra ny fitadidiana manao baka ihany nareo ve tsy mahita fa rehefa anao fanadinana baka dia herinandro mialohany iny nana dia misy an'ilay fanaovana vaksiny fanaovana koro général rapide intensive ohatrohatra an'iny mihitsy ny style amin'ity vaksiny ity ny antony dia zao ilay fitadidian'ilay sela fotsy ao anaty no ampitomboana mémoire cellulaire ampitomboana lay izy mba hatadidy an'ilay virus zay nanaovana le boost satria rehefa mandeha fotoana ny volana dia zao miena lay fatra n'ilay hery fiarovana ao anaty dia tsy mba efa miena be any amin'ny akaiky ny aotra vao manao fanampiny fa mbola izy miena manomboka miena iny dia ampiana hiakatra ambonimbony zay ny tena tanjonao anatiny asa raha misy fanontaniana fa akoatra n'izay vaksiny zay dia resahako foana hoe aleo miteraka any amin'ny tombom-pahasalamana rehefa vehivavy mitondra voa za zao da nanao an'le deuxième dose tany volana aogositra ve zay nanao deuxième dose dia manisa amin'izay ianao 4 volana zany zao tsika efa ela be misy zany dia afaka atao le izy azo atao tsy hoe efa tsisy tsonga eo aminao fa tsara le izy tsy ambamy be le fitadidiana mihitsy zany le fitadidiana no ezahana ho ampiana lay sela miaro atsika dokotera tsy mivoaka ko fa manararoatra atraiza zao ny fahafahany zazakely miatrika an'ilay vaksiny zazakely ataoko hoe zazakely fa le tena zazakely hoe 10 taona no miakatra satria nilatsaka ny 10 taona angamba ataoko hoe tena mbola atreto aloha zany ny anamena na reto le akademie nasionaly misehatra ao anatin'ny fitsaboana dia mbola nametraka eto Madagasikara hoe aleo aloha tazomina ihany lay 12 taona miakatra ho an'ny zaza resahako kely misy le atao hoe réaction croisée mampinono afaka manao resahako kely rehefa avy eo misy le hoe réaction croisée rehefa manao vaksiny zao mipetrany eny mety daholo zay tianao tenena rehefa manao le vaksiny ny zaza latsaka ny 2 taona dia misy andiam-vaksiny enina ataony ao anatin'ireo le vaksiny atao reo misy vaksiny miaro azy amina virus mety hiteraka diarrhée virus ny kitrotro reny rehetrarehetra reny aza adino fa misy le atao hoe réaction croisée zany hoe manana fitadidiana lay vatana fa rehefa virus zany dia azony atao tsara ny miady aminy na amin'ny ampahany ary zay na tonga ny zaza raha hitantsika tamin'ny taona 2 taona taloha sy ny tamin'ny herintaona ohatrany tsy dia voana coronavirus ny zaza fa ny virus fetsy dia io virus fetsy io no mahatonga le hoe miova endrika izy dia mitady zay hiparitahany amin'ny olombelona rehetrarehetra dia nahazo vahana tokoa izy atreto aloha ny zavatra mahazo ny zaza tonga dia raisy tanana amin'izao fotoana izao le hoe bronchiolite lay aretina mahazo azy ao amin'ny taovam-pisefona nalazalaza rehefa misy eforay volana mihitsy arangamba mbola misy tratran'io mbola misy zay ary io tsy voatery coronavirus mahazo azy ary zay mila hitandremana tsara tonga dia ny manatona tombom-pahasalamana ny atao ny fisehoana aretina nge no hitovizany fa inona ny natonga azy zay le ilana manatona tombom-pahasalamana dia ny afatra kosa aloha zany dia apetraka tsara isika ray aman-dre mivoaka miditra no mitondra aretina
am'ireo zazareo. Reo zazareo koa voaka miditra baina. Eno a fa zao ny zaza manana zavatra hafa tena miaro azy am'le resahako. Mitondra makao am'le ray aman-dreny izy. Be loatra no entin'le ray aman-dreny tonga ao tokantrano. Zay na prisiana antsika hoe miaro teny tsika menakavy. Anisan'ny fiarovana ange vaksiny. Mampihena fifindrana aretina ny fanaovana vaksiny. Lay transmission, le fifindrana aretina, lay roy fifindran'lay aretina zany a tapaka rehefa manao vaksiny ny tsirairay avy. Dokotera, ianao ve mahatsapa hoe misy mialina? Tsy miteny anazy. Ireny tsy de miteny. Eny misy mialina anao nge, misy mialina. Le amin'ny fanaovana vaksiny ve sa? Non, ianao le mandeha manao an'le asa anao. Dokotera ohatra ny tiseo, dokotera tianao vedety. Tsy ampidiriko anaty sainy vedety. Fa mahasosotra zany resaka zany nge tatao anaty Facebook ity dokotera manitra ohatra be style be miasy io ka tsy hitanao nga vodikirarony efa lany io. Ianao fa nahitan'izany hoe ina anaran'le tanàna dokotera any Atsiminy Vatomandry. Anarana vazaha ohatrany inona anarana Victor. Nanaovana fitsaboana tamin'ny andron'ny filoha taloha era Journal Mampianina nisy zavatra natao zay tany. Resaka ina anaran-tanàna iny anarana vehivavy vazaha. Nisy tovizaka tany amin'ny naterahan'ny Roland Ratsiraka raha tsy diso fa anoany tiako tenena am'izany a tsy kototo zany zavatra ataon'ity dokotera anankiray ty. Mitsofoka anaty fotaka ty dokotera miditra anaty fotaka ty de matory anaty tany ty e. Rehefa navitan'le Jensen avy ony a de mbola nanao an'le Pfizer de mbola tokony hanao rappel an'le Pfizer. Andraso aloha le Pfizer zany aloha lefa hoe fampitomboana le herin'lay Johnson de miandry tsika rehetra aloha zany zao satria afaka jerena zay rehefa avy eo zao nitadidio hatramin'ny taona 2023 isika de manana an'ilay planina nasionaly amin'ny fanaovam-vaksiny io miandry daholo zany aloha ho an'izay tsy nahavita aloha zany manaova ihany. Misy ange rehefa tonga any amin'ny hôpitaly vao hoe dokotera rovina vao afaka manao vaksiny iny koa zany mila petraka tsara rehefa tratran'le aretina ka velona soma tsara de manana hery fiarovana fa izy ny asa iteny hoe aloha zaho vo de manana hery fiarovana rehefa avy eo fa aleo le misoroka manao vaksiny efa tena tsy fidina ine zany hoe narary mbola misy ny forme grave a mba misy zavatra kely fanampiana izy ity tolo-tanana ho an'ny kolona zanaky kambana metaly fa tsy haiko izy amin'ny kambana metaly le izy iriry ao amin'ny labimbo antany mena kely ampita-tafika kabare live izy io a misy any mazava ho azy kambana metaly no manao ny kabare ao marary mila fandidina aingana ny zanany a de zay no mba mangataka tolo-tanana avy amintsika na ohatrany hoe tsy afaka arynareo amin'ny fotoana io a de misy laran-tarbi napetrany ato any 033 14 310 24 very koa 033 14 310 24 ny vidim-pidirana ray alina ariary ary ny invitation kosa de roa alina ariary amin'ny sabotsy fahaenina ambin'ny folo volana aprily izy io manomboka amin'ny valora alina ao amin'ny labimbo antany menakely ampita-tafika. Tena manahirana io zavatra io satria resahan'ny olona foana ange am'izao hoe isaka misy marary ve zany de anao tolo-tanana tsika menakavy am'izao tokony hoeritreretina am'izay le hoe assurance santé io zany tokony ho jerentsika re olona izy io efa maro ny hitanareo ren'lay ino ny telemanao microfinance maromaro reto de efa any anatiny any zao misy hoe efa misy fandraisana tanana raha sendra marary izy ianao zany rehefa mpikambanao de misy rehefa marary ny olona ohatra na ohatra zany de tena misy fikambanana manao an'izy io eto zany marina fa hoe ho généralisena le izy ministère amin'ny fahasalamana tsy tokony taraiky ao anatin'izay fa tena zany zao tena resahana ny eo amin'ny miala kely aloha izy mihitsy satria misy an'izay le hoe mitsinjo zay ny mpivady vao ny mpivady mbola tanora ny ministera ve manana programma mombany hoe fampianarana ny ankizy hoe zao ny atao hoe fanambadiana resaka taovam-pahananahany io resahany io vavy sy lahy akoatra n'le izy areo fa ny sipa telo efatra 5 taona
fa ao anatin'ny sehatra fanamadina misy an'izany ny ministère fahasalamana manana programme zay santé d'adolescents et des jeunes SAJ aloha resantsika raha miasa ny ministère fanabeazana mila velona anao dokotera inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb Eric Honora Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafy zay vahiny zay manasa olona alasina hitanana larobila ka misy moasagoty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelonina fa tianareo foana e mahasana ny tontolo-piainanao Orange